Tafaraka indray isika atao anatin'ity fandarana maminao loatra ity amin'izao alatsinainy ny 2 aogositra 2024 izao ary dia miarabanao ny ekipa rehetra atao anatin'izany fandarana izany eo ny teknisianina eo ny mpisehatra ary ianareo mpiaino sy mpijery no tena andrianina ao anatin'izay rehetra izay na ny eto Madagasikara na ny any ivelany ihany koa. Mazava loatra fa aloha hevitra maromaro no entineto loha hevitra izay mahakasika ny fiainantsika mianakavy mazava loatra. Efa eto anilaka eto ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny Antananarivo Atsimondrano zany tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tsy zany fa Andriamatoa Alain Ratsimbazavy ary dia député Madagasikara ihany koa izy. Mazava loatra fiala miarabanao ny fandarana ny mpijery sy ny mpiaino ihany koa. Elaela ianao tsy hita taiza aloha ary inona ny voandalana? Ya dia faly miarabanao namana Rina Arabe Mananjara ary mananitra ihany koa ny araba feno atsika voaka malagasy manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity. Eny fa na isika any ampitan-dranomasina ary indrindra itsika eto toerana. Ary koa mena kompatanana manokana ny ato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano indrindra ny any amin'ny faritra Anosizato sy Itosy iny izay manaraka tsy tapaka ihany koa ny fandarana miara-manonja ary tsy tsahatra miantso antenanay mahakasika an'izay fizotra ny fandarana miara-manonja izay. Zany moa dia anehoana amintsika rehetra fa maro dia maro ny olona zany manaraka ity fandarana ity. Isaorana manokana ireo sombavambahoaka namana sy indrindra ianareo mpanao gazety izay manome aina an'izany fandarana miara-manonja izany. Solitanety manokana anao namana Rina Arabe Mananjara sy Andriamatoa Faniry izay tsy tapaka fa mitondra foana an'izay fanehoan-kevitra ihany koa ato anatin'izany fandarana miara-manonja izany. Marina tokoa ny voalazanao teo fa nisy vanim-potoana tsy teto ny tena tsy niakatra tamin'ny fandarana satria eo nadidy aman'andraikitra tany amin'ny faritany. Tany amin'ny faritra Mahajanga iny ny tena ary akoatr'izay moa dia tsy azo nalova-potsiny zany Mahajanga zany fa tsy maintsy nakarivotra kely niaraka tamin'ny ankonana tany amin'izany faritra Mahajanga zany. Menanao ihany voandalana avany rehefa aveo namana Rina fa arak'izay hoe nahitana zavatra tany amin'ny faritany Mahajanga iny. Ary izay no ifampizarana amintsika ihany koa satria ny fandarana miara-manonja dia natao indrindra ampahafantarana, ifampizarana ary indrindra maneho an'izay hoe fiainan'ny firenena izay ary hitondrana ny efa makafakana ihany koa ara-politika mba tsy ho tompotra amin'ny olona vahoaka malagasy amin'izay zavatra misy rehetra sy mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena. Ya marina zany ambaran'ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazavy zany. Ny solombavambahoaka moa solombavambahoaka solotenam-bahoaka nareo ao anatin'ny androm-panjakana dia ny mpanao gazety koa dia mpiasam-bahoaka ihany koa izahay satria mitondra ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina ho any amin'le vahoaka ihany koa zany ary dia famenao ihany zany isika fa misy mahasamy hafa azy kely fotsiny eo amin'ny sehatra izay hiasana. Ka ianao tany amin'iny faritra andrefany Madagasikara iny faritry Mahajanga lalam-pirenena fahaefatra mandalo ny Bongolava sy ny rehetrarehetra iny tonga hatrany amin'ny faritry Mahajanga iny raha vao miresaka an'izay aloha dia eo ny resaka lalana, eo ny resaka tontolo iainana mafana sy ny sisa manahoana izay toe-javatra izay aloha ary mafana ihany koa ve ny atao hoe fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Ya misaotra anao indrindra nametraka an'izay fanontaniana izay. Raha mahakasika ny lalana aloha dia efa manomboka miaratsy ny lalana makany amin'iny route nationale numéro 4 iny. Efa manomboka mitaraina ireo taxi brousse. Ny tena moa nitondra fiara tany dia nahatsapa tsara ary tsy nitondra mpamily mihitsy afa ny tenako no nitondra ny fiara nahatsapa an'izay hoe efa faharatsy ny lalana amin'ny faritra Mekandrefana iny. Raha teto amin'ny fandarantsika dia ny route nationale numéro 2 no tena nasitsika resaka satria efa tena misy dobo mihitsy ny lalana amin'izany RN2 zany fa raha tsy mandray ny fanapahan-kevitra ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao na nijery le ny ampahan-dalana efa miaratsy
makany amin'ny route nationale numéro 4 reny dia angamba dia hitovy indray ny faratsy ny lalana amin'ireo lalana roa zay ndresahana teoreo makasika ny hafanana dia mafana any satria mahatratratra any amin'ny 2 degré celsius ny hafanana eny amin'ny plage moa ianao zany dia fantatra ao tsara mihitsy ny hafanana eny amin'izany plage zany fa tena mafana dia mafana ary eo indrindra no isaria kely ny isaitsika rehetra manaraka ny fandarana hoe raha atany amin'ny volana septembre octobre any ny tena ahitana ny hoe dorotanety amin'iny lalam-pirenena iny dia amin'izao fotoana izao zany dia efa manomboka efa misy sady amin'izao fotoana izao zany fandoroana tanety zany izay fantatsika fa tsy mahasoa amin'izay lafiny hoe fiarovana ny tontolo iainan'izay satria tena setroka no hita zany amin'ireny sisin-dalana amin'ny route nationale numéro 4 reny tsy antan'izay moa dia tsara ihany no mitondra fanamarihana fa raha nitatitry ny WWF zany zao tamin'ity taona 2020 ty amin'izay resaka réchauffement climatique zay dia mahatratra any amin'ny 43 millions d'hectares ny faritra zay ripaka ny ala tratran'izay ataontsika hoe firetana zay ny any amin'ny 43 millions d'hectares zany maneran-tany io zay ao anatin'ny faritra 420 zany no ahitana an'izay Madagasikara avy eo anatin'io ao anatin'izay indrindra Madagasikara ary voamarika fa manodidina ny ray tapitrisa na 1 million d'hectares eo ny ripaka ny alatsika eto Madagasikara mahery ray tapitrisa mahery ny fampitehana zany amin'izay resaka ala zay aty amintsika izany moa zany dia entina anehoana amintsika foana hoe ahoana marina ny pakady hoentin'ity fitondrany ity amin'izay ady ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainan'izay amin'ny sehitry ny fambolekazo sy ny sisa eo ny voasoratra ao anatin'ny PEM fa ny fanontaniana amin'izao fotoana izao dia ny hoe aizany vola anatanterahana azy ary manahoana sy manahoana ihany koa ny tena politika akapobeny indrindra ny politika zay mipaka eny fotony amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay satria raha nahatadidy tsara tsika dia tamin'ny fitondran'ny filoha Ravalomanana dia napetraka mihitsy zany hoe ho fiarovana ny ireo faritra zay hoe ampitomboana avy telo eny anisan'ny nanambarana zany tamin'ny fomba ofisialy ny filoha Ravalomanana tany Durban fony izy mbola filohan'ny Repoblika dia aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao aiza ny fomba hiarovantsika an'izany tontolo iainan'izany eto satria raha tamin'izany fotoana zany dia napetraka mihitsy ny hoe Madagasikara maintso nandray an-tanana an'izany ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandro fa ankehitriny moa dia hitantsika ny zava-misy fa toa lasa resaka no misy fa le fanatanterahana ny tena andrasana amin'izay fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika izay tsara ihany nefa no mitarika an'izaytsika fa izany amin'izao fotoana izao amin'izao taonjato misy antsika izao dia efa tena hoe loza miatra fa tsy loza mitato ntsony izany resaka réchauffement climatique no resany ka iny faritra mazanga iny raha iverena kely dia miakatra tokoa ny hafanana amin'izao fotoana izao ary eo moa zany zavatra akoatran'ny hoe na ny ala sasatra araky ny resahana teo dia ny fampiresaka ihany koa tamin'ireo olona maro any toerana eo ny olon-tsotra eo ny mpanao politika eo ihany koa ny mpandrara zay any toerana na ny majinika na mpandrara madinika na ny atonotony na ny vaventy ihany koa dia ny fampiresaka amin'ny hoe manahoana sy manahoana ny zany sehatra ny fandrarana ty amin'ny faritra mazangasy ny manodidina zany zay mbola ho resahantsika amin'ny toyany rehefa avy eo ka ny fampitehan'ny tontolo iainana moa mazava loatra fa tsy maintsy mifamatotra io amin'ny resaka fiainan'ny olona isa-tokantrano zany ary ao anatin'izay ihany koa ny fahantrana zay azo lazaina hoe tena memafy amin'izao fotoana izao ary atao hoe tsy
tsy hoe manavaka olona ntsony le fahantrana fa tena hoe fahantrana généralisé no misy eto amintsika raha hoe valopolo isanjato ny tantsaha dia mihoatra n'izay ny mahantra satria zany tsy misy tsony ilay classe moyenne raha ny eto Madagasikara fa tonga dia mahantra Banque mondiale ny teny an'izany tamin'ny alalan'ny taremarika izay nasehony satria miaina ambanin'ny $1 isan'andro zany dia mahantra ianao no dikan'izay fa raha ohatra hoe raisina hoe $2 natao référence dia tafakatra hatrany amin'ny 7.9 isanjato malagasy no tafiditra ao anatin'ny fahatrana ny classe moyenne zany na le hoe atonontoniny dia efa tsy misy tsony aloha raha ny eto amintsika eto ka le hoe fampitehan'ny tontolo iainana ity zany araka ny teneniny député Alain Ratsimbazafy teo dia mitarika any amin'ny fampitehan'ny toe-karena ihany koa izy io sy any amin'ny sosialy le izy mantsy ohatrany hoe mandeha ho azy ohatrany hoe tsy mahataitra kanefa araka ny voalaza teo dia loza tonga dia miatra izao dia izao izay fampitehan'ny tontolo iainan'izay misy ny programme isan-karazany ataon'ny fitoranana kanefa araka ny voalaza teo hoe tsy dia hita loatra zany zay aloha ny tena hoe fetraika fa ny tetika ambony latabatra aloha dia misy iny fa le hoe tena fiatraikany dia io iarahantsika mahita io fa tena mbola manahirana dia manahirana ary ny zavatra tsaromarihana Andriamatoa député dia ny hoe ny sainam-pirenentsika dia misy maitsomaitso ny dikan'ilay maitsomaitso tamin'ny namoronana izay namorona azy satria nisy fifaninanana tamin'izany fotoana zany niverina ny fahaleovantena dia ny fotsy dia ny mena dia ny maitso tamin'izany zany dia hoe maintsoa dia hoe fanantenana hoe mba mananteny ianao fiainana mamirapiratra ao amin'ny taranaka any aoriana ny eritreretin'le namorona ny sainam-pirenena izay tamin'izany ary tamin'izany Madagasikara dia mbola maitso ary io zany mametraka ny amin'ny hoe na ny any amin'ny faritra na ny aty ampovoantany dia maitso satria ny ravinala ihany koa dia anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara any amin'ny faritra iny fa ny taty ampovoantany zany dia rakotr'ala tsy napetrapetraka fotsiny eny zany hoe analamanga zany feno ala teto Antananarivo sy manodidina zany dia ny tany amin'ny faritra misy ny ravinala izay ravinala io zany matetika dia any atao famantarana Madagasikara akoatry ny omby sy ny saloim-bary sy ny deo ihany koa ny ravinala ka raha ohatra zany le namorona ny sainam-pirenena napiditra an'le loko maitsomaitso tao anatin'io dia noho ny fahitany tamin'izany fotoana zany fa hoe maitso Madagasikara fa amin'izao fotoana izao sika araka nambaran'ny député teo raha jerena amin'ny satelitany Madagasikara dia jereo tsara live ny ordinateur dia jereo amin'ny alalan'ny satelita fa lasa menamena be ary zao nataon'ny vahiny hoe l'île rouge efa nosy mena zany tsika amin'izao fotoana izao ary sanatria le loko maitsomaitso amin'ny sainam-pirenentsika dia lasa vadika le izy hoe za tsy teny raha hiteny hoe sao dia hoe lasa hoe fandatsana na ahoana fa tsy izay mihitsy ny eritreretiny nanao an'ny sainam-pirenena fa tena hoe fanantenana ho amin'ny tsara sy eo ihany koa ny amin'ny hoe Madagasikara maitso zao zany le izy nepotika dia lasa l'île rouge izy ny zareo any ivelany any amin'izao fotoana izay tena mamperitreritra tokoa ka mitoy ihany ny fanazavantsika sy ny hoe fitondrantsika fa makavakana ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa voaresaka teo hoe lasa miteraka tsy fanananasa ihany koa le izy teo koa moa ny Covid sns inona ny azonao ambara Andriamatoa Alain Ratsimbazafy député Antsimondrano eny tompoko marina tokoa izay voalaza zay efa tena mikaikaika ny olona amin'izao fotoana izao tsy ny eto Antananarivo ihany fa ny any amin'ny faritra ihany koa amin'ity tsy fananana asa ity raha ny zavatra misy tokoa mantsy dia maro zany ny orinasa amin'izao fotoana izao tonga amin'ny hoe fandroahana mpiasa anisan'ny taremarika navoakan'ny Instat zao ny hoe manodidina ny 2,000 eo ny mpiasa voaroka ao anatin'ny 3 volana zay hita zany izay fandroahana mpiasa iny anivon'ireny sapandraraha isan-karazany reny chômage technique tsy resahana ntsony zay indrindra tafiditra ao anatin'izany misy voaroka mivantana dia misy chômage technique satria tena tsy misy iainana mihitsy ilay orinasa amin'izao fotoana izao
zany taremarika zany dia anisan'ny navoakany neonivon'ny knapsa zany hoe maro ireo a taratasy fandroahana zay voarainy anivon'ny knapsa satria rehefa misy moa zany zay fandroahana piasay dia misy ifandraisany amin'ny sehatra ny knapsa sy ny sisy zany dia zany no ahitana n'le atotanisa raha jerena indray ny eo amin'ny sehatra hoe secteur informel zay tatitra indray izy io navoakan'ny instat tamin'ny taona 24 iny zao dia manodidina ny 720 ireo olona zay very asa amin'ny sehatra ny textile na reny kojakoja momba ny lamba reny zany hoe reny zone France sy ny sisy reny zany manodidina amin'ny 720 no very asa zany ny olona izany rehetrarehetra zany no miteraka an'ity le fivarotana hanimasaka be deaibe eto amintsika ty feno mpivarotra ny tanàna raha mahatsikaritra tsika indrindra eto Antananarivo moa zany no ahitana an'izay dia indisina fahatrano reny ny zay indrindra mantsy no tiana horesahana tena moroso any anatin'ny fahatrano tsika matoa tonga amin'ity fivarotana sakafo eraky ny amoron-dalana sy ny sisy ty ay dia misy mivarotra entana ihany koa le entana any an-trano no amidy ainy amoron-dalana efa tonga amin'izany tsika amin'izao fotoana zao satria tsy manako hohanina le olona ilay vola ividanana sakafo mihitsy no efa tena olana amin'izao fotoana zao io mantsy nge itsika eto amin'ny fandarana tsy sanatria hoe falitsikerany zavatra misy amin'izao fotoana zao fa milaza miara-mahitsy tsika fa raha tany amin'ny taona 7 tany nge zany menaka zany ange ka 510 ny litatra zany vary zany ange ka tany amin'ny 310 410 ny kilao fa aizitsika amin'izao fotoana zao reo nefa nanisany zavatra fototra zay atao hoe iainana ao anivon'ny tokantrano isan'andro san'andro hoe tsy maintsy mampiasa anao menaka ahafahanao mikarakara ny resaka laoka sy ny sisa ny vary dia io ny tena foto-tsakafon'ny malagasy amin'izao fotoana zao menaka dia vitatsika fa manodidina ny 7 ka hatramin'ny 1 ariary ny 1 litatra ho an'izay menaka zay atao hoe tsara ary raha mijery indray tsika ny amin'ny mahakasika ny vary manodidina ny 3 nke zany vary zany amin'izao fotoana zao ny kilao nefa araky ny nambaranao teo dia latsaky ny $2 ny mba hany vola miditra ho an'ny tokantrano ahoana ary moa zany ny ahafahany mamely tena eny fa na dia ny tenany reny montsy azy no velominy dia manahoana koa zany ny an'ilay tokantrano misy raisy reny miaraka amin'ny zanany ao ahoana ny ameloman'ny akonany raha latsaky ny $2 $2 mantsy raha vadika ariary dia mbola latsaky ny 4,000 ariary latsaky ny 4,000 ariary 3,000 zany hoe vary 1 kilao zany mba mety ho azo ary zay vary 1 kilao zay dia mihinambary tsisy loaka zany mihinambary tsisy loaka satria tonga dia tapitra mandeha mihinana ihany koa le tokantrano anankiray na zaraina 3 dia ray kapoaka dia tonga amin'le hoe varosoa berano nefa eny mianaka izy ny ao an-trano eo no mahatonga antsika mametraka any hoe aiza ihany ilay paikadin'ny fanjakana amin'ny resaka relance économique satria anisan'ny fototra lehibe ahafahantsika miverina amin'izay lafiny ara-tekoariny zay ny fanapahan-kevitra zay raisy ny fitondram-panjakana fantatsika tsara mantsy fa raha ny akamaroan'ny olona zany amin'izao fotoana zao dia ao anatin'io fahaverezana asy io tokony izy zany paikady apetraka ny fanjakana amin'ny famoronana asy eto Madagasikara fa raha mijery ianao tsy manana politika mazava amin'ny fanjakana amin'izany famoronana asa indrindra ho an'ny tanora zany ary eo zany no mahavery saina ny tanora indrindra amin'izao fotoana zao maro na vita fianarana fa le toerana iasana na ihany koa andeha eritreritra izy ireo fa anangana orinasa ho an'ny tena manokana fa le hoe tomanana mihitsy anie ny olana ahafahana manao an'izay hoe fananganana orinasa izay ka izany rehetrarehetra zany dia ny fitondram-panjakana no tokony manana ny paikady mahomby ahafahana mamaha ny olana ara-tsosialy ny vahoaka zany fa toa variana amina zavatra fa foana fitondrana mandraky ty androany dia taraiky le firenena ary le vahoaka zany amin'izay fotoan'izay dia tena hoe mizaka n'izany ngidi ny fiainany zany nohon'inona noho ny tsy fahaiza mitata ny mpitondra amin'izao fotoana izao ka izany rehetrarehetra zany entiny iresahana amintsika hoe raha nahatadidy tsara tsika tamin'ny fitondrana ny filora valimanana tamin'ny fotoanandro dia nijery fomba mihitsy zany filoam-pirenena zany tamin'izany fotoanandro zany
amin'ny fanomezana asa fampiroboroboana aloha ny tontolo ambanivohitra zay aloha zany lafiny anankiray zay tao a ny famatsiana ara-pitaovana eo ihany koa ny masomboly sy ny zezika zay natosaka teny anivon'ny tontolo ambanivohitra reny ary nanao modely mihitsy izy tamin'le vitrine teny avoloha marina mihitsy zany satria tamin'izay fotoan'izay raha nahatsikaritra ianao de hoe tanymena zany faritra izany ary tamin'izay nandeha nyresaka hoe tanymena ve irehatra fa vitan'ny président Ravalomanana nampirehatra ny tanymena nazahoana vokabary zay nanodidina amin'ny 20 tonnes par hectare farafahakeliny ny vary zay teo amin'izany faritra avoloha zany amin'izao fotoan'izao izy laza miara mihitsy tsisy ninino nefa zany dia toerana anankiray nahafahana mihitsy naneo amin'ny vahoaka malagasy hoe rehefa ampiarina ny teknika mpambolena rehefa mitodika makany amin'izay hoe fampivoarana sy fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zay na ny mpitondra sy ny vahoaka entina mba hatongavana makany amin'ilay fahaleovan-tena ara-tsakafo eto amintsika mantsy ny olana de zay le hoe le sehatra ara-tsakafo zay ary de efa tena olana goavana ary mahitsitsika io any amin'ny faritra atsimo fa miaina ao anatin'izay tsy fahampiana tanterak'izay ny vahoaka malagasy amin'ny lafiny sakafo tsy hoe izy ny kamo fa ny sakafony tsy misy de lasa kely aina zay izany rehetina mamokatra tokony isy zany pakady mihitsy entina ahafahana mamahana zany olana zany eny fotony ary misy ny fitenitsika malagasy manao hoe aoka tsy ny trondro nomena azy fa ny fitana zany hoe tokony anana drafitra mihitsy maharitra ho an'ireny faritra tsiraireny tsy ny any amin'ny faritra atsimo ihany fa manerana ny nosy ny mahagaga sy mahatalanjona nefa de ity no hoe ilay teti-bola nge atokany fitondram-panjakana ary ho amin'izay sehatra ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra zay raha iresaka an'izay tontolo ambanivohitra itsika raha ho amin'ity taona 2024 ity nandalo teo anivon'ny anteny miram-pirenena zany fa de nahidina indray zany teti-bola zany ny teti-bola kosa ho an'ny ministera ny fitantanam-bola de misy bolongambola ngezabe eo zay mbola tsy fantatra hoe inona no affecten'ny fitondram-panjakana azy fa de miandry ny baiky ny filoha-pirenena ahafahana manao an'ireo ataontsika hoe tetikasa amin'ny filoha-pirenena sasatsasanyireo zany na ihany koa ny tetikasa vao avy zany hoe tsy mbola planifie mialoha ilay zavatra ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena fa miandry kabary politika eny akanja de zay vao affectena makany ny apaham-bola fanandrify amin'izay ka izany de endrika anankiray zany tsy fahaizany tantany zany ny fahitana azy ka efa miresaka an'izay ihany ianao resaka vola isika sy ny fampiasam-bola ny olona mahita zavatra miretirety etsy arony fa etsy an-daniny etsy tsy mihinan-kanina mitsindroka zordira sy ny sisa miaraka amin'ny biby ary tena nampalahelo satria nandeha teny amin'iny faritry mahazo iny ny tena tamin'ny farany herinandro de misy zordira eo amin'ny sisiny eo de tena fianakaviana mihitsy no tsindroka eo de nanontaniana hoe fa ahoanareo de hoe tena raha vao tsisy manary sakafo etsy de tena tsy mihina ninnininy zay ozy le remim-pianakaviana mitaiza kely de ahoana zany ny zazakely mbola tsy vita vaksiny ka ny sakafo hoanina ary tsisy ihana fa mahagaga aloha fa ireny olona sahirany reny na ny mpitsindroka zordira de asa mihitsy fa tena mafy ny fiarovatena hoe tsimbinin'Andriamanitra satria ianao zany raha vao ohatra hoe mararirary kely de fa tonga de fa taraika eo anao fa reny olony reny ny hery fiarovana de tena mafy ny endry reny ary dokotera mihitsy no teny hoe tena misy zavatra tsy voazava mihitsy misy tsy voazava raha médical sy ara scientifique reny satria zay le hoe ny voromanidina raha ozy izy any de ain'Andriamanitra ny miasy manome an'izay hoe mahasoa azy ka maika fa ny olombelona zay atao hoe ny olombelona mitovy endrika amin'Andriamanitra ka tsy hoe andeha hitory-teny akory fa de anazava zany hoe tena misy ny fitsimbenan'Andriamanitra an'ireny olona reny fa raha ny zavatra hita sy tsapa ihany koa ane raha ivadika kely tsika ny amin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 zay indrindra dia
vitsy tamin'ireny olona reny angamba no hoe tratran'izany aretina covid-19 zany fa ny akamaroan'ny olona tratran'izy io a dia atao hoe ny olona koatran'ireny zany dia maro ny tratra ary maro ny namony ainy vokatr'izany aretina zany ka eo moa tsika hivadika kely angamba mahakasika ny resaka vaksiny moa zay tonga amin'izao fotoan'izao sy ny manodidina an'izay tontolo ny covid-19 zay a nisy an'le fanaovatsony dia ivory zany zao nareo amin'le misy an'le extraordinaire ahoana ny mety toyany ya tsara tokoa nametrahanao an'izay satria anomboka rahampitso zany ny fivoriana tsara-potoana eny anivony ny antenimieram-pirenena zay mbola ampitaindavitra moa zany na virtuel izay fivoriana atrehan'ny solombavambahoaka zay arak'izany moa dia voafaritra ny lahadinika zay mahakasika indrindra ny ratification zany a an'ireo teti-bola zay nosoniavina ahafahana mamaha ireo olana hiatrehana ny covid-19 sy ny kerihany atsiny zay marena indrindra fa nisy ny fifanaovatsonia ary izay fifanaovatsonia izay moa any ahafahany eo anivon'ny fitondrana mpanatateraka mampiasa an'izany teti-bola zany a dia tsy maintsy akana fankatoavana eny anivon'ny androm-panjakana dia anisan'izany ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona ao anatin'ny 10 andro no hiatrehana ny fivoriana ary anomboka rahampitso zany fivoriana eny anivon'ny antenimieram-pirenena zany ny tiana mety ahoana mety ho endrikendriny aloha zany zao atao manome avango kely ianao satria anaraka an'io mihitsy ny olona zany zao taorianan'le fanaovatsonia teny avoloha ya taorianan'ny fanaovatsonia teny avoloha dia mitondra ny antsotsika hoe proposition de loi eny anivon'ny fitondrana mpanatateraka na ny gouvernement zany a andalo eny anivon'ny antenimieram-pirenena zay mamaritra an'io teti-bola zay ho ampiasaina io zany ka voafaritra ao ihany koa zany ny andaniana azy hoe inona aby ireo andaniana n'lay vola zay azy io fa ny tsara ho marihana dia hoe tafiditra ao anatin'izay famatsim-bola zay a ny anatanterahana na ny hoe ny hividianana ny vaksiny zay itsondrovana ny vahoaka malagasy rehetra marihana moa zany fa nahavariana kely amo no nahaino an'le hoe vaksiny Johnson indray ny tonga mialoha an'ilay deuxième vague na vaksiny Covishield eto angamba fifandrifinjavatra ve sa inona ny ao ambadika zany zavatra zany satria raha namotsipotsitra ny solombavambahoaka iray zay voafidy tany amin'ny faritra atsinanana iny taminareo mivory tamin'izay nivory teny amin'ny CCI vato fa misy ny vaksiny hafa ary naneo tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy izy ny hoe itony zao nefa certificat manambara fa nahavita vaksiny akoatran'ny Covishield ny amin'ny toeram-pitsaboana anankiray dia nenjehan'ny fitondram-panjakana izy tamin'izany fotoana zany hoe tsy marina fa ny fijeriko manokana zany hoe matoa nafarandraingana ny vaksiny Johnson dia sola nafenana n'le zavatra efa nisy teo aloha zany teto Madagasikara io vaksiny io ny tianao mariana manko dia zao ny hoe ny tsy fisiny mangarahary eto amintsika mahakasika ny lafim-pitantanana tsy fantatro tsony hoe aiza ny marina sy ny diso ny farana raha ohatra ka kinafinafina toy izay foana no mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena zay efa hita fa tsy mahasoa atsika zany ny vahoaka malagasy dia mitady zavatra tsotra mahitsy marina zay ny tokony vaovao ampitaina aminy ahafahany ihany koa mandray ny fanapahan-kevitra ny fanandrify amin'izay tsapanao tsara angamba fa narisarisa ny malagasy nanao vaksiny ratsy ny filoha marikarahavalo manana no nanao modely an'izany fanaovana vaksiny teto amintsika zany dia tonga indray ty ny vaksiny Johnson tsay aloha hoe ahoana indray ny andraisantsika malagasy an'io raha ohatra ka ny sembanina resaka hafa indray izy talohany natongavany teto amintsika fa ny zava-dehibe tia nampitaina amintsika vahoaka malagasy dia zao ny tetehanivon'ny fanoherana dia fa hatrany am-piandohana no nanentana sy nitarika anysaintsika vahoaka malagasy fa ny fanaovana vaksiny no vahaolana hanotokana mamahany ty resaka valanaretina covid-19 ty satria fiarovana iny no fiarovana ary afaka mamokatra tsika rehefa ohatra ka manana an'izay hery fiarovana zay ny tsirairay ka eto zany dia entanina manokana tsika ny mba hiroso amin'izay fanaovam-vaksiny zay
satria itsika tsy afaky ny hijanona fotsiny ao anatina fiboana na sahala am'izany ka tsy hamokatra tsika tsy tady volo tsika inona no hoaniny eo anivon'ny tokantrano tsirairay avy eo raha ohatra ka tsy asytsika menakavy ka ny fanatanterahaatsika n'izay vaksiny zay a dia fanotra lehibe ahafahan'ny firenetsika tsy ny tenatsika ihany fa ny firenetsika zany hoe ny vahoaka malagasy ray manontolo hiala am'izao fahatrana lalina misy atsika zao satria ao anatin'izay fahavitantsika vaksiny zay a no ahafahantsika matoky fa ananatsika ilay hery fiarovana ary ahafahantsika mifandray sy atao hoe mifampikasokasoka amin'ny vahoaka zay na ny olona zay miara-miasa amintsika mba ahafahantsika mitodika any amin'izay lafy ny fampandrosoana ny firenena zay. Hatrany velany koa moa satria tsika tsy afaka olon'olona rereto fa ny raha-tany aloha zany zao dia efa mametraka hoe raha tsy vita vaksiny ianao a dia manahirana zany mandeha manerana ny zao tontolo zao eo amin'izay lafin'izay marina lizy hoe tsy antery fa le tena fotokevy-dehibe zany dia mila aparitaka amin'ny olona ary ny tsaro marina dia zao tamin'le farany teo tamin'le farany teo le andihany voalohany tamin'le Covishield dia nisy ane ny vaksiny tsy azona ampiasaina intsony dia tsy maintsy mipotehany dia lasa be ny saina zany mieritreritra an'izay hoe mbola nisy tsy fahafenona zany ny fanentanana ny olona nanao vaksiny ary ny tao amin'ny toerana nanaovana vaksiny izay nalehan'ny président Ravalomanana dia niteny mihitsy hoe tao aoriana no nahatongavany président Ravalomanana nanao vaksiny dia araka ny teninao teo dia niakatra be nisan'ny olona tonga nanao vaksiny eo amin'izay le fandresen-dahatra zay zany no mila amafisina kanefa ny zavatra misy matoa misy an'izay le hoe ambina vaksiny tsy afaka nampiasaina fa tsy maintsy mipotehana dia mampieritreritra be zany zavatra zany satria raha ny amin'ny tany Europeana zao ifantofana mihitsy ny manao vaksiny tsisy an'izany hoe vaksiny potehana zany amin'ny ankapobeny fa ny ety amintsika izay tena hoe mbola tany manitra dia misy vaksiny potehana satria tsy lany le izy zany hoe ianao zany misy vaksiny ao dia nisy ny nanao dia nisy ny tsy nanao dia tsy azo ampiasaina intsony satria raha vao mbola ampiasainao nefa efa hoe mihoatra ny fehimpotoana satria resaka fahasalamana io resaka médecine io dia tsy maintsy mametraka an'izay hoe tsy maintsy potehana izy dia manahirana be hoe olona tokony avitra zany olona tokony voaro le vaksiny kanefa voatery no potehana izy dia ohatran'ny tsy taitritsika fa ohatran'ny mandehandeha ho azy zany kanefa rehefa tena dinihana dia eo amin'ny resaka fitantanana daholo no mahatonga an'izay rehetrarehetra zay satria tsy ampy zany ny fandresen-dahatra amin'izao fotoana izao anie dia mbola mitohy ny fanaovana fanentanana zao ho an'ny reny hoe eto atao vaksiny ny zanakao efa mataonany maro zay dia hoe eto atao vaksiny ny zanakao ary amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra dia mbola misy olona tsy resy lahatra amin'izay le resaka hoe fanaovana vaksiny izay noho ny fiheveran-diso tsy ampy ny fanazavana omenan'le olona any zany ny fitondram-panjakana ny tokony hanotrona ny heriny rehetrarehetra mihitsy manerana Madagasikara ny amin'ny fandresen-dahatra fa araka ny tenen'ny député Alain Ratsimbazafy teo moa hoe ahoana raha inona ny tena zavatra mahamaika raha tena jerena zany zao dia zany ny tena mahamaika ary ho avy zany zao tia le telo hetsy mahery dozy dia anontany avy hatrany zany amin'ny mampanao gazety hoe firisan-jato ny indray no tena hoe ho ampiasaina dia ho tapitra ve io so sanatria indray hoe misy ambiny indray dia tsy maintsy ho potehana le izy mampalahelo le toetra raha io indrindra namanariana no somary asiako fanampanazavana ihany satria arak'izay hoe ilaina ihany no fampizara ho an'ny vahoaka indrindra manaraka n'izao fandarana zao 250 000 doses ny Covishield tonga teto amintsika tamin'ny voalohany tamin'ny voalohany iny zany ary tany amin'ny 190 000 tany hoany 197 000 raha tsy diso ny vaksiny tena nampiasaina fa ny ambon'izay dia nipotehana araky ny fanambaranao teo nopotehana mihitsy zay mihitsy le tena hoe nopotehana dikan'izay zany dia mbola maro ny malagasy tsy resy lahatra nroso tamin'ny fanaovam-vaksiny ary ny azo mariana faharoa tsy ampy ny fanentanana nataon'ny fitondram-panjakana ary ny fanamariana fahatelo dia ny fitondram-panjakana mihitsy tsy resy lahatra amin'izany fanaovana vaksiny zany eto amintsika satria raha resy lahatra ny mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena mety nanao modely voalohany teo
fa matoa izy tsy naneo an'izay a de tsy resy lahatra izy ny tsara ho marina nefa de zao no hoe raha ny 250 000 dose zay tonga teto amintsika raha no lany avokoa ohatra dia voanyray isan-jato amin'ny vahoaka malagasy zay a no vita vaksiny ray isan-jato ny resaka immunité nefa nany hoe ny antoka amin'ny fiarovatenan'ny malagasy rehetra amin'ity valanaretina covid-19 ty a de tokony manodidina ny 50 ka hatramin'ny 5 isan-jato ny malagasy no vita vaksiny zay vao azo antoka zay hoe tsy partahan'ny valanaretina ato anatina firenena anankiray itsika zany a ny ray isan-jato raha tsy tratra tamin'iny andihan'ny voalohany iny zay zany no mampieritreritra hoe hoaiza mariny ty firenentsika ty tena vonona iady amin'ilay valanaretina ve ary inona le tena pakadiny fitondram-panjakana ahafahana mampandresy lahatra n'le vahoaka malagasy satria ny zava-misy nge de lay mpitondra fanjakana mihitsy am'izao fotoana zao tsy maharesy lahatra ny vahoaka ary zay ny lasa mampametra-panontaniana ninonino natetika asana na zavatra entin'ny fitondram-panjakana de lasa miteraka olana foana any amin'ny fanatanterahana azy zay tsy tonga mipaka zany eny anivon'le fiarahamonina na de atao hoe fizarana zavatra ho an'ny vahoaka rany hoe hitatsika reny tosika afa mienso ny sisa fa nahazo ihany nahazo ary tsy mahazo de tsy mahazo ary betsaka le olona tsy mahazo noho ny fitavozavozany le fitondram-panjakana any ka eo indrindra somary amara-paranana ny fandraisam-pitenena satria mbola misy ireo namana solombavam-bahoaka sy le mpanao politika mbola hiakatra eto amin'ity CRT dia ety am'izao fahamara-paranana ny fandraisam-pitenenana zao de anao kokoa manokana ho an-jareo any Majunga ireo komite ny zay mipandrindra zany na ny komite ad hoc ny tiako Madagasikara any amin'ny faritra Majunga iny satria araky ny resahako teny am-piandohana dia nisy tokoa ny dinika zay ny fanaovana tamin'ireo tompona andraikitra ireo tamin'izany fotoana zany tamin'ny fitsidihana ny faritra iny zay nahafahana ihany koa ny fampizara sy na ny fanentana zany mahakasika an'izay lafiny hoe redynamisation ny atoko tiako Madagasikara izay isorana manokana moa izy ireo satria na dia fotoana foy nandalovana tamin'izany faritra zany aza no nahafahana ny eona tamin'izy ireo de nisy tokoa ny fifanakalozana ary nahazahoana ihany koa tatitra ny zavatra misy eny anivony reny fatra reny zany mahakasika an'izay lafiny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara izay anaovana fankahirezana koa ianareo satria ianareo dia araky ny antsotaribizany fanaovantsika dia mbola maro ny ezaka zay mbola ho tanterahana amin'ny fampifondronana an'izany mpikambana ao anivony ny antoko tiako Madagasikara zany ao ny fananganana rafitra isaky ny eny fotony miaingatra any amin'ny secteur ka ny fokotany sy ny commune ary ny faritra sy ny faritany izay iantsoroanareo am'izao fotoana zao ny zavatra tsara omariana amintsika rehetra dia tsy ny andro ela ry zareo reo tompona andraikitra reo fa fotoana fo hitahoarinany ny onana tamin'ireo tompona andraikitra reo de fa nisy sady ny ataontsika hoe fionambe nataon'ireo tompona andraikitra miaraka amin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara any amin'izany faritra Majunga zany ny antoko tiako Madagasikara moa de fantatsika tsara fa antoko zay manaja ny antsoina hoe rafitra ary zay fametrahana ny rafitra zay no ahafahana mahazo antoka raha pitso rafaka pitso fa atoko mivelatra ary atoko miaina ny atoko tiako Madagasikara ary mikatsaka mandrakariva n'lay antsoina hoe sohiombonana ho an'ny vahoaka malagasy tsy ny fitadiavan-tsezana ny tombontsoa manokana no imasona fa kosa zay fikatsahana ny sohiombonana ho an'ny vahoaka malagasy zay ka dia makahery anareo namana rehetra ao anatin'izany komite ad hoc tiako Madagasikara any Majunga izany efa tonga eto ihany koa moa ny namana faniry zay anisan'ny
mpandray anjara mavitrika ato anatin'ny fandarana miara-manonja eto moa de ankasitrahana mihitsy izy amin'ny fitondrana ny adevitra ary indrindra ihany koa ny fanadiadiana isa karazany a zay entiny amintsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja zay mamelombelona aina atsika menakavy satria iarahana malala tokoa fa misy le fomba fiten'ny tanora hoe tena maro ny malagasy ny miondana nyty miara-manonjy ty a zany hoe manaraka tsy tapaka an'zany fandarana izany a tonga soa anao namana fanira faly miarabanao eto amin'ny fandarana miara-manonja ya de miaraba ny mpijery sy ny mpiaino de misaotra indrindra député Alain Ratsimbazafy ianao no tena hoe tonga soa zany rehefa avy niatrika ny adidy amanandraikitra ho an'ny fianakaviana ho an'ny raharaha ny antoko sy ny tontolon'ny fanoherina satria vohita ny feonambe de fa niatrika ny adidy amanandraikitra ianao a tany amin'izany faritra andrefanosy zany efa nitanysain'ny député Alain Ratsimbazafy tamintsika teo ny zava-misy any efa nentin'ny député Alain Ratsimbazafy teo ihany koa ny amin'ny ireo zavatra maro zay ihany any voaka sy ireo lafin-javatra maro zay manahirana ao anatin'ity raharam-pirenena ity sy indrindrandrindra ny any anatin'ny faritra ny décentralisation effective sy ireo tena manahirana voaka de niresahan'ny député Alain Ratsimbazafy teo manao tatitra amintsika izy ny zava-misy ary manao kopakopa-tanana ho atsika ny mahajangany zany député Alain sy ny ekipa ny miara-manonja etona dia harabaina reo mpijery sy mpiaino miara-manonja maneran-tany naiza toerana misy atsika marobe izy ao ary betsaka ny fankahirezana manoloana ny adidy amanandraikitra zay antsoroa atsika amin'izao fotoana izao isaorantsika rehetra ary izay moa zany no fandaminana anatin'ny miara-manonja dia ny tapany voalohany iny a de ny fandraisantsika vahiny zany no ataontsika de aveotsika de miditra amin'ny lafim-panadihadiana sy ireo vaovao tsara ho fantatra zay mafana eto anivon'ny firenena marobe izy ao ary nanomana an'izany itsika ary hiresaka an'izany mihitsy itsika satria tena raharam-pirenena no resahana amin'ity miara-manonjy ary zay lefa manomboka voaraintsika menakavy ny amin'ny hoe fifampizarana fahalalana fifampizarana vaovao fitafatafana ny amin'ny zava-misy eto anivon'ny firenena ary fanomanana atsika handray andraikitra ho an'ny hoavin'ny firenena indrindra ao anatin'ny andraikitra zany hoe éducation citoyenne sy ny hoe handray andraikitry ny vahoaka malagasy azy izany dia everitsika izany fa ny miara-manonja dia manana an'izay adidy amanandraikitra lehibe zay fa nazanat zany alohan'ny tena anomboana satria misy vahiny isika eto anivon'ny tanan'Antananarivo eto dia harabaina ianareo zay afaka somatsara zany tamin'ny adina BBC tamin'ny faranderinandro teo moa dia novaly zany ary ankahirezana ho an'ireo tsy afaka zany indrindrandrindra ny ray aman-dreny zay mampiana-janaka mba hazoto mandrakariva ny vehivavy tiako Madagasikara ihany koa tato anatin'ny faritra Analamanga dia harabaina navita ny adidy lehibe tamin'ny alalan'ny AG na ny Assemblée Générale zay nitotsaina tamin'ny faranderinandro teo tetsy Belera zany no tarihan'ny namana Harfinina Rahelso zany etsika lehibe zany ary de tena maro mihitsy ianareo vehivavy tiako Madagasikara tato anatin'ny faritra Analamanga no tonga namaly izany raha ny fandamina moa zany de hoe isy ny vidinana ny Akazobe Manjakandry na Andramasina Anjorobe sy ireo ato anatin'ny Antananarivo renivohitra dia ankahirezana satria dia ny vehivavy dia mazoto mandray andraikitra eo amin'ny fiainan'ny antoko politika ary eo amin'ny fiainan'ny firenena mihitsy satria avy amin'ny alalan'ny reny ny atao hoe firenena ary tena miantsehatra ary tena manara-maso ny fiainan'ny firenena mihitsy ny vehivavy ary amin'ny akabeany de zany zava-misy satria efa manomboka koa iainantsika le hoe approche genre zany na hoe zay fitoviana izay zany eo amin'ny fandraisana andraikitra dia ny vehivavy ka arabaina na vita soa tamin'ny faranderinandro ianareo vehivavy tiako Madagasikara eto akaiky eto amin'izao fotoana zao Andriamatoa Andrenasolo Lala Nirina izy dia mpanolontsaina munisipaly ato anatin'ny tanànana Antananarivo dia iresaka amin'ny minitra vitsivitsy isika hitafatafa aminy satria betsaka ny olana zay diaviny ty tanànana Antananarivo ity ary eo zany indrindra eo amin'ny fiara-miasa nareo mpanolontsaina munisipaly zay maro anisa raha tsy diso Nirina no mpanolontsaina ny tanànana Antananarivo satria raha ny fahazoako azy dia any hoany amin'ny 20 any hoany ny mpanolontsaina zany hoe maro anisa ny mpanolontsaina tiako Madagasikara miaraka amin'ny mpanolontsaina Komba ary miaraka amin'ny mpanolontsaina zay misy avy amin'ny alalan'ny IRK zany zay tafaradalana aminareo zay hoe maro anisa azy fa iresaka ihany koa tsika
fandaminana ny tiraraha eto anivon'ny tanàn'Antananarivo ity ny tsena, ny fandriampahalemana, ny lafiny zay mampikaikaiky ny olona de ny fitaterana raha sy diso tokony hainga androany zay bus classe zay amin'ny sarany 500 ariary Andriamato mpanolontsaina ny tanàna niniko no azavaina ambangivangony ohatrohatran'izay ny ambiance sy ny zava-misy eto amin'ny tanàn'Antananarivo miarabanao aloha tonga sosa matsara eto amin'ny miaramanonja ia miarabantsika rehetra tafoana amin'izao maraina izao tonga eto isika dia hifanazava tsotsotra fohifohy ary ilaza ihany koa ny mombamomba ny tanàn'Antananarivo eto aloha dia miaraba ny voaka malagasy izay manaraka izao fandarana izao na ny eto toerana ny any amin'ny faritra na ny amin'ny ivelany ihany koa ianao teo nanontany hoe manahoana ny fandehan'ny bus classe satria androany raha tsy diso no tokony hainga izay raha ny tokony ho izy dia tokony efa nandely izy fa misy le fitenintsika malagasy moa hoe manao zavatra tsy mora angaban'izay mety ila malindry zareo azy satria misy zavatra mifangaro ihany ao anatin'ilay satria mety hatramin'ireo coopérative ilay izy ka misy nefa voahomana misy mbola tsy voahomana de zay no mety mbola mahatonga ilay izy mety fitavavoaka angambany amin'ity andro ity na tsy fantatro na amin'ny fotoana izay mampety azy ia Andriamato lala ny rena aloha tonga de efa toa kely ny zava-misy misy fikorotanana mihitsy eto amin'ny tanàn'Antananarivo aloha tonga de itsiko amin'izay misy ilay izy voaingana totsika nahita ny tontolon'ny tsena amin'izay toerana rehetra le de menimenina amin'ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana rehefa miresaka tsy fandriampahalemana ato anatin'ny tanàn'Antananarivo de resaka hazavana zany amin'ny alalan'ny jiro tsika moa zany de tsy hitanisa-tsony amin'ny resaka hoe tsy fahazoana ny isam-batan'olona ny fisitrahana araka ny tokony izy amin'izay tena hoe fiarovana ny vatan'izay eo amin'ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana amin'ny akabeny eo ihany koa ny fikorotanana eo amin'ny lafiny fitaterana satria dia betsaka ny fanovana ny resaka lalana ny fifamovizana teto amin'ny tanàn'Antananarivo mino fa manakambara-betsaka mampanolo-tsaina ny tanàna ianao raha ho an'ity Antananarivo renivohitra ity voalohany indrindra aloha zany dia ny zavatra azo ambara dia eo amin'le hoe tsy fampihan-jiro ny tsy fampihan-jiro zany dia raha mahity na ny amin'ny toerana avo na ny amin'ny faritra ivo ary mahatonga tsy fandriampahalemana io resaka io ny antony dia misy fandraisany amin'ny raharam-pirenena teo aloha na hatramin'izao iainantsika izao satria maro ireo olona tsy anasa mariako etona nefany tao anatin'ny fizarana ny tsena tao beoririka ohatra ho andreo amoron-dalana teo beoririka misy olona eo amin'ny arivo mahery ny olona ataontsika hoe mpivarotra amin'ny amoron-dalana fa ny zava-miseho nefa de eo amin'ny efa 100 mahery teo ihany nahazo toerana reny rahantsika nahita ireny fa nampimenimenina ny olona fa de raha metatra misy moa mialatsiny fa ohatrany de manany ihany fa de hoe nanaovanay sabaka le izy de ho aiza zany le olona ambony le olona ambony hoe 100 mahery na ohatr'izay eo amin'le fizarana an'le tsena teo amin'ny faritra beoririka fotsiny no resahako amin'izay mangony fotsiny moa zany le nitenentsika teo hoe any amin'ny faritra ivo amin'izao fotoana izao moa dia raha mahita mihitsy fa de tsy azo atao firitsony ny modimody ariva fa dia zalatompo tanàna sa maly fetera mihitsy angamba ny tonga aloha eny akaikinao eny ka de manahirana zany ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao indrindra fa eto amin'ny faritra Antananarivo eto ary mahita ilay izy fa ohatrany tsy voafehy mihitsy raha izay no azo anambarana azy fitaterana le fitaterana zany zao iny ny raha nahita teo fa nisy fanamboarana kely teny tany na azafady amin'le hoe hovaina ny lalana nisy ny nakasitraka ary nisy ny tsy nakasitraka tamin'le izy satria tsika malagasy moa ndraindray tia vao misy moa ny tena mbola ohatrany zatra ny lalan-dririnina ihany ka de ohatrany nanahirana ihany na de niezaka ary ireo namanamana konisy polisy municipaly izay nandamina ny lalana fa dia atreto aloha zany de mbola tsy tena hita milamina ny embouteillage moa raha malala ihany na de mbola tsy miditra raha mpianatra amin'izao fotoana izao ia iverina amin'izay Andriamato Andrenasolo lalana irina nanana olana ataontsika angamba hoe ray volana lasa zay ianareo mpanolo-tsaina ny tanàn'Antananarivo mikasika indrindra ny hoe tokony hisy fivorina no tanterahana dia somary nisy fahatara-pidirana angambany zay moa ny ambaran'ilay teo anivo ny kabinetra ny PCM zany na ny filohan'ny filakevitra munisipaly ato anatin'ny tanàn'Antananarivo dia zay koa ny fanazavana va aminareo mpanolo-tsaina ny tanàna hoe tao ivelany tao ihany nareo
fa tsy nalala ny fisian'ny fivorina tampoka teo de hoe fa rava ny fivorina fa tsy tratra ny koroma niteraka adihevitra lehibe iny ary mety ho tonga hatraminy hoe mety ho fanesorana mihitsy aza ho anareo mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo zay ny tena heverina fa tadiaviny vahoaka koa zay satria tena olom-boafidy anareo kanefa dia zany zava-misy ao anatin'izay hoe mifandona ny maro anisa sy ny azo lazaina hoe le filohan'ny mpanolotsaina fa eo ihany koa ilay exécutif eo anivony zany fiadina ny tanàna Antananarivo zany. Ia raha malala l izy fa tena zavatra tsy mety kosa aloha no nataon'ny filohan'ny filankevim-tantanany satria nisy fotoana tamin'ny voalohany zay tsy natratra quorum tamin'ny faharoa mbola tsy natratra quorum de tonga le fahatelony malala lalàna ihany mihitsy izay fa tsy hoe ihany ka dia tonga izay tamin'ny 25 teo zay 20 mianada lasaka kely de andao ary hiditra fa maneno ny lakolosy hiditra nefa n'izay ay lakolosy famaranana ny zava-niseho teo no napisiny tena fahagakany fa ino ty zavatra iseho ato ty de zay no mahatonga ny fieritseretana hoe mety ho apetona amin'izao fotoana zao moa zany de raha tokony lalàna amin'ny tena mivelona eto amin'ny tany sy ny fanjakana deuxième semaine mois d'août tokony andinika ny budget 2022 kanefa ny amin'izao fotoana zao de mbola sy tanàna any convocation satria tokony 10 andro melo farafaratsiny zay indrindra de zay no magaga hoe rovina zany mety hivory sa de miankina amin'ny sitrapony zareo ao amin'ny mpanatanteraka sy ny ao amin'ny filankevim-tantanana angamba ny fantatro. Ia fa iny raharaha iny aiza ho aiza iny amin'izao fotoana zao le mikasika an'le hoe tohatry ny nanaovana fanontaniana ianareo fangataham-panazavana ny antony hoe tsy niatrehana le fivorina nefa ianareo to hoe tao ivelany teo zay ny tena tiako resahana ho bebe koa raha azo resahana monsieur Niré. Marina tokoa zay raha la faniry fa nanaovana demande d'explication zay no malaza azy moa amin'ny teny DE dia nanao fanazavana antaratasy iombonana izay 20 mianada lasaka kely raha tsy diso fitadiko 9 zay tamin'izay dia naterinay tao amin'ny PCM ty le fanazavana ny ilay demande d'explication dia nasina pièce justificative zany aty aminay fanamarihana hoe voaraintsika olo izy dia atreo zany zao izy amin'izao ora sy fotoana izao tsy fantatra izy mbola fetsika mety ataondry zareo amin'izay fotoana zay fa ianareo mahita hoe mauvaise foi na tsy ara-dalàna ihany ve zay fihetsika nataon'ny PCM zay sa mety misy ambadika politika any maro anarisa maro anisa anareo mpanolotsaina ny tanàna maro anisany aloha zany de fahafantarako de hoe misy ambadika politika manampy an'izay koa misy tsy faiza mitantana ihany satria misy lalàna io zavatra io fa raha nanontany iny izy amin'izany fotoana tamin'izany fotoana zany de hoe samy manana lalàna appliqueny azy de io no manasarotra an'izy afa ny dikany aty aminay afa ny dikany any amin'ny zareo nefa na izany zany mirahina tsara ihany lay maro anisa tena mirahina tokoa ia miandrandrana ny vahoaka Antananarivo anatin'izay satria betsaka ny fandaminana sy ny zavatra tokony ho amboarina zany raha ny fahafantarana azy koa dia nandika lalàna ny fiantsoana zay fivoriana izay satria raha ny tokony izy moa zany de misy lay fiantsoana fivoriana zay voasoratra mazava tsara ao anatin'ny lalàna fian'izay fivoriana eo anivon'ny commune zay namana Nirina ka io indrindratsika hoe ao anatin'ny ray volana indray mandeha ihany ny tokony isy session de nisy tamin'ny mois de juin 2 3 4 de nisy taorinan'io une semaine de tsy tratra le quorum de nisy ndray taorinan'io namerina izy faharoa de tsy mbola tratra le quorum de mois de juillet teo nisy talohan'ny daty angamba sy tadidiko raha mialatsiny sao de andaindaingy teniteny foana eto de zay le nazavaiko tamin'ny namana faniry teo hoe tonga izay ivory lakolosy fivoahana firavana no noeninay de rava-mola izy no nitendry zareo no niteny taminy hoe efa rava ny fivoriana de zay no nanahirana ansaina zany atram'izao itsika mitendry zao mino zany ny mpijerantsika ny mponina Antananarivo fa ananany andraiky no raisiny ihany koa no maro anisa mpanolotsaina ny tanàna manoloana zay fanitsahana lalàna sy izay mety hoe tsy fahaizana asa zay eo anivony mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo sy ny exécutif amin'ny ankapobeny matoky angambantsika fa tsy maintsy isy akony ry izy eo amin'ny fitantanana Antananarivo satria izahay ireo manana ny olom-boafidinay molona mifidy anay indrindrindrindra ka ho sarotra ihany ny hoe raha manana an'izay eritreritry zay izy
hoe anilika azy moa zay fa tsy anay fa dia matoky izay fa andreo vahoaka ny fidy any akoa de matoky izay fa tsy tazapotsiny tsy petrapetra fotsiny na itazapotsiny an'izay eny ary misaotra ny fivahinianana nandritry ny minitra vitsivitsy satria tsika koa moa mbola maro reo namana zay hiditra eto ny zavatra horesahana misimisy zava-dehibe zay vaovao raha teo koa zay ary miazakazaka ny toetra raha-pirenena indrindrindra atao anatin'ny tanàna Antananarivo Andriamatoa mpanolotsaina ny tanàna mena ray minitra ianao zany mba hanaovanao kopakopa-tanana zany sy fampatranenana ny vahoaka Antananarivo renivohitra ao anatin'izao raharaha zao de manantena ny mbola hisy ny fivahiniananareo indray zany eto anivony miara-manonja ia voalohany aloha dia misaotra tsika rehetra niaraka teto indrindra fa ny sokolafan'iry izay nanentana ny fotoana eto dia mitodika amin'ireo namana mpanolotsaina 7 mianada isika 5 mianada ao amin'ny avy amin'ny tiako Madagasikara miampy an'izy mianada avy eo amin'ny Koma dia i Toavina sy Ilda ary Ramatokely ary ny Irina Clémence aoka isika ny fampitatana aoka isika iray saina aroka isika iray fo fa tololity ary matoky koa izay fa izay no maro anisa ary sy amelana Antananarivo ovira viraina amin'ny zavatra tsy ara-dalàna dia matoky indrindra tompoko amin'ny fiaraha-mietatsika saotra tompoko eny ary makasitraka ny mpanolotsaina ny tanàna avy ato anivon'ny tanàna Antananarivo tsika na ny commune Antananarivo renivohitra Andrenasolo lala nirina ny vahiny teto amin'ny fandaharatsika zany atao anatin'izay minitra vitsivitsy izay maromaro ny zavatra horesana ho isika anatin'ity fandarana anio ty ary efa mivombonina amin'izany reo namana zay hiatrika ny fandarana zay ara-dia sy ara-dalana amintsika amin'ity androany ity zany anisany vaovao nafana lehibe zay hitantsika moa zany tsy azo dia tsy hita mihitsiny raha mbola miresaka amin'ny eto Madagasikara isika dia iny raharaha zay voalaza zany fa famonoana tompon'andraikitra na fikasana famonoana tompon'andraikitra samihafa teto anivon'ny firenena iny manintsika no miresaka an'izany dia efa tamin'ny faran'ny herinandro teo tsika satria hatramin'izay tsika dia tsy niresaka an'izany adevitra any satria niheveritsika fa raharaha lehibe zany ary anjaran'ny fitsarana no mandinika sy mieritreritra n'izany raharaha izany ary izany raha teo no andraikitra zany fitsarana izany isika dia miresaka manokana foana ny amin'le fisaram-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka mpanao lalàna sy ny rafitry ny fitsarana zany ka raha misy izay rafitry ny fitsarana izany na ny fahefana mpitsara dia tsy hitsabahantsika mihitsy indrindrandrindra ao anatin'ilay indépendance judiciaire zany na fahalevantena mpitsarana antony mahatonga antsika tsy miniditra tamin'izany raharaha izany votoatiny fa tao anatin'ny forumtsika dia niresaka an'izay tamin'ny faran'ny herinandro teo hoe mba tokony hodiniana ihany ity resaka présomption d'innocence ty sy ity resaka secret d'instruction ty zany na ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana ny présomption d'innocence dia fandraisantsika ny amin'ny hoe zo zay hiarovana amin'ireo olona zay ao anatin'izay raharaha-pitsarana izay kanefa dia mbola tsy meloka izy kanefa tokony hoarovana ny zoany mba tsy hiaran'izay hoe fanalam-baraka na mety ho fahavoazana ara-tsaina na ara-batana zay zany ao anatina raharaha-pitsarana dia ny lalàna zay amin'ny alalany hoe présomption d'innocence no miaro ny olona tsirairay avy raha tsy efa vita ny fitsarana tsy azo atao hoe meloka ny olona anankiray resaka an'izany tsika tamin'ny faran'ny herinandro teo ary dia toy izany no manamarika ny adevitra zay tsapantsika tamin'ny vaovao zany vao omaly ny omaly dia nanao fanambarana ny teo anivon'ny procureur général ho an'ny fitsarana ambony zany dia miresaka indrindra izy ny amin'ny fanazavana ny fivoarany raharaha zay fikasana fifofona tompon'andraiky mpanjakana ambony eto anivon'ny firenena ny fanambarana voalohany nataony dia no tanterahana tamin'ny faha 1 ny volana jolay 1 sy 2 arivo ity zany raha nilaza izy fa nisy fisamborana mpitandro ny fisamborana olotsotra zay nanandraikitra teo anivon'ny fitandrona ny filaminana ary teratany malagasy mizaka ny zopirenena frantsay sy teratany vahiny no tao anatin'izany 12 andro tateorina zay tranga zay dia niverina nanao fanambarana omaly ny procureur général eo anivon'izay fitsarana ambony izay
nilaza fa mivoatra nytoetra ary raika am'roapolo zany reo olona zay nosamborona sy noenona am'ty raharaha ity de ao anatin'izay moa ny fanazavana dia 12 miaramila sy zandary amperinasa ao anatin'izay ko misy général 10 kapiteny 2 ary manamboninahitra lefitra 10 zay no 12 azy ho andreo miaramila sy zandary amperinasa zany tao anatin'izay raika am'roapolo nambarany teo anivon'ny procureur général izay ko zany dia misy filazana zany fa misy zandary sy miaramila efatra efa misotro nono efatra zany no samborona sy nenona anatin'ny teraraha ity ary dia misy civil 10 zay zany fizaram-baovao fotsiny zay resahantsika izay ny amin'ny zava-misy de noresahana ny amin'ny hoe misy eo amin'ny 4 eo zany no arahamaso akaiky ao anatin'ny teraraha ity zany amin'izy raika am'roapolo zany dia ny lela vola 700 tapitrisa ariary na 4 milliards 500 000 FMG zany no lela vola zay nigiazana ao anatin'izao raharaha izao miampy basy fusil à pompe sy bala vitsivitsy zany zay amin'ny akapobeany nandritran'izay 1 andro nitrangana ty raharaha ty fa ny tena zava-dehibe tamin'ny fanambarana nataon'ny Ramatoa Bertina Razafiarivonomaly zay manana ny andraikitra eo anivon'ny parquet général de ny amin'ny hoe aoka mba haneo ny fahaiza-manao ny mpanao gazety eo amin'ny lafiny ty raharaha ity indrindrandrindra zay présomption d'innocence izay na fikajina am'izay hoe tena lalàna ho amin'ny fiarovana ny zon'ny olona rehetrarehetra zany de eo no hanombohan'ny fanadiaditsika zany sy fizaram-baovao sy fizaram-pahalalana zay everitsika fa tokony hifampizarana ao anatin'izao raharaha izao satria rehefa nandinika isika sy nijery isika de hoe matoa miteny izany ny procureur zay izy no manana fahefana feno hitondra ny tiraraha ty ary manokatra ny fanadidina ao anatin'ny tiraraha ty ary manetsika an'ireo ambaratonga ndrafitra rehetrarehetra zay anao ny fanadidina sy anao ny fienona ao anatin'izao raharaha izao dia tsy ny mpanao gazety ihany no entefany zany adevitra izany fa ny ao anivo ny fitondram-panjakana koa ara satria dia mahafantatrasika fa efa maromaro ireo tompona andraikitra teo anivony zany fitondram-panjakana izany sy ireo indrindrandrindra ireo page Facebook zay mifandray tendro amin'ny fitondram-panjakana no efa namoaka mielosahady ny anarana sy ny mombamomba am'ty raharaha zay mamaivay eto anivony firenena ity ary nahavarianantsika ara de hoe inona moa no antony namoahana ilay vidéo mirakitra lay perquisition zany na lay fidirina tany am'ilay trano zay ho andreo voakasika atao anatin'izao fanadiadina izao iza no afaka namoaka ny vidéo iny de tsisy afaka namoaka ny vidéo iny raha tsy re tompona andraikitra zay afaka niatrika izany perquisition zany ary dia niparitaka teny an-tambazotra sosialy ny secret de l'instruction zay mikasika ny échange na email ny fanaovan'ireo olona voakasika atao anatin'ny tiraraha ity teny amin'ny tambazotra sosialy de mbola ametrantsika fanontaniana ihany koa iza no manana intérêt namohanana indriny ary hitantsika tsara fa misy an'ireo andala teny samihafa zay nisy olon'indrena mihitsy moa namaritana azy hoe reto ary dia nivoaka zay mety ho ady hevitra lehibe tokony ho an'ny fanadidina ao anatin'izay raharaha zany de zany nametrantsika fanontaniana teto hoe mbola misy ve izany présomption d'innocence zany satria mbola tsy azo heverina omeloka lay olona zay noenona na mety ho nisamborona ao anatin'izao raharaha izao mba ho fiarovana anjona fa lasa fanalambaraka lay raharaha raha ny zava-misy am'izao fotoana izao de nitondrantsika fanamariana zany hoe inona no tiana atongavana indrindrandrindra ho an'ireo olona manakaiky ny fanjakana satria reo zao adevitra resahany zao le olona voakasika atao anatin'izany resaka zany de olona efa nitononona tany amin'ny volana janoary fiandohan'ny volana janoary tany hoe mety ho prime ministre na mety ho mifandray toendra amina firenena vahiny zay nanana fifandraisana ara-tantara sy ara-diplomatika ho amin'ny Madagasikara ataotsika fonteny zany fa izany no andraisantsika ny namana vahintsika mpiara-pamakafaka mpiara-bizara hevitra mpiara-pandalina eto anivony miara-manonja am'izao maraina zao dia ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy Ambohitra Atrimo dia Imamy Rapendrina sady kestora fahatelo ny anteny mera Pirenena miara-manao monsieur le député miaraba faniry Razavamanantany miarabantsika rehetra ihany ko tratry ty herinandro vaovao ty alatsina iny maraina ty ary faly tafahoana somatsara eto amin'ty fotoana fa mahazatra antsika loatra ty mba afahana mamakafaka ny raharam-pirenena afahana mifampizara vaovao afahana mandinika ny hoavin'ny firenena iray manontolo miteny an'izany satria nitanjotsika
tsoan'olona anankiray tsoana vondron'olona anankiray tsoana antoko anankiray tsy zahay ny jerena fa ny firenena ray manontolo ary matosika mifanome fotoana isan'andro niezaka tsy ho tapaka mihitsy ny fotoana fanaovantsika teto hatramin'izay volana maromaro zay a de mbola tsy tratratsika zany ny tanjona ary mbola miezaka tsika mandeha makany mizotra makany amin'izay fanatratrarana ny tanjona izay hatrany hatrany voalazanao tokoa faniry resaka nataontsika teto tamin'ny zomanga mba raha tsy diso io resaka fitsararam-pitsarahana io ny tena malaza moa de ty resaka fifofona aina mpitondra fanjakana vitsivitsy ty ary anisan'izany ny filoham-pirenena ny tena mbola fanontaniana lehibe mbola mipetraka hatramin'izao de ny hoe misy sa tsy misy ilay le tena hoe fifofona tena nisy marina ve lisy sa tsy nisy satria be deabe ny resaka hoe sary mihetsika io zavatra nakarina iverina amin'izany tsika rehefa avy eo fa ilay dingan'ny famitorana sy ny fanadiadiana izay no resahantsika teto tamin'ny zoma no hotohizantsika kely a satria ny rahantsika nahita fa tonga de nisy akon'le izy ohatra ny fomba fiasantsika hatramin'izay a milaza zavatra anankiray tsika miresaka tareny zavatra anankiray tsika mitolakandro ny apitso de tonga de misy valiteny valindresaka valikafatra voaray a ty zany tonga de nisy toy le resaka nisy akony zavatra anankiroa farafakely nytranga atao anatin'izay farany herinandro zay voalohany a raha tsy diso fitadidiko anamarina ianao eo mpitondra teny gouvernemanta koa nanao karazana faneho-kevitra tao anatin'le izy akoatran'lay lazainao teo ny papano lalàna fa ny tena nanaitra tao anatin'lay faneho-kevitry ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta de vao maika mirona makany amin'ilay famoahana ilay atsipirian'ny fanadiadiana zany hoe arakaraka ny tenenantsika hoe ataovy maty anina izy io arakaraka ny tenenantsika hoe mba tandrovony maha-olombelona tandrovony lalàna rehetrarehetra ajao ny fitsipika amin'ny feny famitorana sy ny sisa sy ny sisa olona fa ty ivelan'ny fanaovana ny famitorana sy ny fanadiadiana sy ny raha-raha-pitsarana mihitsy a no mamoaka mihitsy indray a aloha tonga de teneniko hoe ilay tsy tokony ho fantatra aminay mbola tsy tokony ho fantatra lasa ny tenenina mihitsy hoe efa nanao aveu efa nanao fiaikekeloka lay olona resahana efa nanao fiaikekeloka inge le olona resahana dikan'izay efa vita zany fitsarana raha zay fanazavana zay raha izay zavatra zay satria aitsy ho ara diso fa zay zavatra heniko hoe nanazava mihitsy a ilay mpitondra teny gouvernemanta hoe efa nisy ange fiaikekeloka avy am'ireo olona reo a nanonona ny anaran'ireo na manonona ny anaran'olona zany a raha manahirana am'raha rasala am'izao fa de gaga na eno an'le izy hoe nanazava mihitsy efa niaika ange le olona navoaka tao efa hita ange le email sy ny sisa sy ny sisa de tena ozy hoe ohatra ny voamaika mihitatra ty raharaha ty ohatra ny voamaika arakaraky ny resahana an'le izy hoe alao mba voafetra araky ny tokony ho izy mba ajao ilay tsy ambaratelo ny famitorana sy ny sisa sy ny sisa arakaraky ny tenenantsika zay ary tsy isika rery no miteny an'izany a fa maromaro no miteny an'izany eo amin'ny anivon'ny mpanaramasony raha-raha-pirenena amin'ny akapobeny voamaika ilazana an'le izy mihitsy hoe ka efa avoaka fatapirenena fa niaiky le olona lazaina mihitsy hoe zao no tenin'le olona lazaina mihitsy hoe zao no resaka mandeha avoaka mihitsy hoe zao voalaza tao anatin'le fifandraisana sy ny sisa sy ny sisa aminay zany mbola tafiditra ny anatin'lay atao hoe tsy ambaratelo amin'ny famitorana jereo ny famitorana ady hafa sy ny sisa ady eloka hafa sy ny sisa fa raha sanatra izany no avoaka hoe mbola any anivon'ny famitorana satria mbola anivon'ny famitorana tsika zao a dingan'ny famitorana no avoaka daholo zay resaka rehetra mandehany asa zay hitranga eto amin'ity firenena ity de tonga am'le resakytsika tamin'ny zoma hoe efa samy ny tompona andraikitra eo amin'ny seha-pitsarana zany efa tsy mahafeny asany tsony ary ny avaty ivelany ihany koa de efa samy mihevitra ny tenany ho mpitsaram-panao famitorana
ho mpitsara mpamoaka didi-pitsarana sy ny sisa sy ny sisa marina fa raha tena hoe raha-mpanjakana avolenta be ty zavatra ty fa na izany a tsy manaisotra velively ny maharaharaha-pitsarana an'ity raharaha ty zany zavatra izany dia mandeha moa le raha-raha-pitsarana ny tamin'ny zoma fotsiny zay nyteneniko zay a fa anisan'izay lazaitsika fa tsy tokony hovoaka kanefa tafa voaka ao anatin'ny eny anivon'ny serasera ho an'ny vahoaka amin'ny akapobeny a ohatra fotsiny ilay resaka hoe ilay olona izay ahiahina anaovana famitorana no lazaina fa nangata-bola tany amina orinasa lehibe anankiray zany rehetrarehetra zany faniry raha fijeriko azy manokana mbola tafiditra ao anatin'ilay tsy fanajana tsy mahamaty-anina ny fanatanterana azy ary fa indrindra ilay fitsabahany fahefana-pana tanteraka zay any anatin'ilay fahefana fitsarana ary manao fanahinina mihitsy ve sanatria ampiseho hoitam-bahoaka hoe zahay no mifehany io indraindray mbola azo ekena ihany rehefa lay mpitsara mpanao famitorana rehefa mipampanololalàna no maneho ny heviny sy mizara zay tokony ho zaraina satria any amin'ny sehatra misy azy le izy na de mbola iditsika hevitra raha hoe zavatra tsy tokony ho lazaina indraindray no efa lazaina fa ndray androany zany mbola hitrangany hoe tsy fantatry hoe olom-boafidy any amina faritra anankiray a ilaza zavatra fantany mikasika amina raha-raha-mpamitorana ny anivon'ny fitsarana anankiray a aneo apahibe maso a i masom-bahoaka amin'ny alalan'ny fanambarana sy ny fanehoan-kevitra amin'ny hainao manjery isan-karazany mba tsy tenako hoe hainao manjery mpanjakana mihitsy a tsy izay mihitsy le resaka ary hoy aho hoe mahagaga fa arakaraky ny tenenana an'le izy a no vao maika hipoiran'le le tsy fetezana sy le tsy fanajana ilay mahamaty-anina amin'ny fanaovana an'ilay asa eo anivon'ny fitsarana izay resahantsika amin'izao fotoana zao ka vokatra le zavatra zay dia maro ny olona 20 mahery raha tsy diso a nisan'ny olona voalaza fa voaray ao anatiny io amin'izao fotoana zao 120 izay niendrik'ireo olona reo dia efa mipoitra eran'izao tontolo zao hoe ireo a no tompona antoka atao anatin'le izy kanefa hoy aty ao hoe ny fantaniana mbola mipetraka etsero ary fantaniana ezahany mpitondra fanjakana valiana ihany keo indraindray na de hoe tsy mahazo valo mazava ary tsika magaga lasa hoe fiarovatena ve le izy alohan'ny fotoanany hoe mahasary mihetsika satsy anty resaky ty ka dia manamafy koa zay faniry fa misy ilana nyty sehatra ifampiresantsika sy ifampizarantsika avao ary anaovantsika famakafakana isan'andro ity ny teo anivon'ny tonoy pampalolalana eo anivon'ny fitsarana ambony zany a dia nanambara mazava tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay notanterahany tamin'ny faharaiky amin'ny 20 volana jolay andriamato député Mambrabenirina rehefa namaky an'le fanambarana izy dia tsy nanonona anaran'olona mihitsy dia nantany mpanao gazety aiza zany rareo dia hozy izy atreo aloha ny azo ambara mazava iny zay le lazaiko teo faharoa rehefa nanao fanambarana ihany ko omaly zany tompona andraikitra izany de mbola nanamafy zany hoe fanambarana fahandroana tony de mbola nanamafy atreo aloha ny azo ambara ary tsy nanonona ny anarana fa ny isa fotsiny teneniny hoe 120 reo voasaringitra ao anatin'ny tiraraha ty misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany eo amin'ny lafiny lalàna misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany eo amin'ny fikajina ny zoma olona aloha ary misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany eo amin'ny asa ny fitsarana fa magaky tsika fa ny anivon'ny fitondram-panjakana sy lay page Facebook ny fitondram-panjakana ary olona zay manohana amin'ny fitondram-panjakana dia mini manely lay anaran'ireo voalaza fa voaroroy ao anatin'izay lalàna zay zany no tiatsika tenenina hoe inona ny tena tiany ny fitondram-panjakana atao fa raha andeha lavidavitra kokoa tsika député Mambrabenirina efa tany amin'ny volana janoary no efa nitononona tompona andraikitra mpitondra teny gouvernemanta tamina fandarina nataony le tompona andraikitra voaroroy amin'izao raharaha izao zany hoe raha fahazona azy zany de efa mipetraka teo foana ny olana niaraka amin'ilay firenena zay voalaza fa voatontonona ao anatin'ny tiraraha ty fa ny titsika resana zany satria tsika tsy miresaka an'ilay fond mihitsiny fa miforme fotsiny de ho sika hoe raha zany ary ny zava-misy zay fa
mandika n'lay endriky ny lalàna amin'lay présomption d'innocence zany sy lay secret d'instruction zay tsy tokony ho fantatry ny vahoaka mihitsy ny votoaty ny fanadihadiana raha tsy efa vita aniorinany zany raha zany ary raha tsy efa mazava ny meloka de tokony hafantatra zay mety ho détail kely zay tokony fantatra na inona filazana fa nanao aveo reo tompona andraikitra reo de hotsika hoe de inona zany lalàna amin'ny fanandrify am'ireo zay namoaka zany tsy ambaratelo ny fanadihadiana zany inona zany lalàna misy zay mifanandrify am'ireo zay namoaka zay midika ho fanalambaraka am'ireo olona zay noenona sy nosambolona anatin'izao rahalahy zao na cybercriminalité io raha resahantsika io na ny lalàna eo ny fitsarana manokana io resahantsika io satria raha mitranga ny zava-misy raha pitso raha afaka pitso ka andeny raha pitsarana de ilaza fa tsy meloko reo olo reo kanefa ny perquisition de efa namoaka ny video apahy be maso ary efa nisy ny fitsarana Facebook indrindrandrindra reo ho an'ny mpanohana ny fitondram-panjakana de efa nomena karazany anaram-bositra karazany tena famadihana tanindrazana fanapitihana firenena sinsisa reny olona ireny zay mbola tsy milaza mihitsy fa meloko izy fa zay ny metratsika vantanina raha toy zany mandeha le raha-pitsarana ka fa ino moa anjara ny fitsarana ka tsy meloka le olona de inona zany lalàna amin'ny fanandrify am'ireo zay efa namoaka ny anarany ary mahavariana amin'izy ity député Mambrabe indrindra eny amin'ny ainao manjery mpanjakana no namoana izany de zay le nahatonga n'lay fanadihadiana ary le teninao teo hoe tena tsy miperaka tsony le séparation des pouvoirs tena tsabahan'le mpanatanteraka ny asan'lay fitsarana ary lay fahaleovan-tena mpitsarana angambitsika tsy mbola nahita zavatra ohatran'izany teto ambonin'ny tany hoe taiza no nisy raha ohatran'izany teto ambonin'ny tany ary zay ny antony mahatonga antsika mieritreritra indraindray hoe ny tiany fitondram-panjakana hatao sy aseho anatin'izao raha izao no tokony hazava ho an'ny rehetra satria raha raisina le izy de ny azakazahana hanalambaraka olona zany zao raha izao raha izao satria omaly de mbola nanindry ny teo anivo ny fampanoavana hoe miantso ny fahaiza manao amin'ny asa fanaovana gazety mba hitandro mandrakarivo zany présomption d'innocence zany fa tsy ny resaka asa fanaovana gazety ihany no tokony handehanany ny hafatriny fa eo am'ireo olom-pirenena eo am'ireo mpanao politika eo amin'ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra zay miezaka mamono ny asa sy ny andraikitry ny eo anivon'ny fitsarana zay mamoaka mialoha hitondra raha itony eo anivon'ny saram-babebaoka député Mambrabe indrindra zay mihitsy zay teninao farany zay no tiako anohizana kely an'le izy hoe nanamarika amin'ny mpampanoa lalàna procureur général ny aminy hoe miantso mpanao gazety zay ngamba le endriky le resaka raha tsy diso fa ny zava-misy ange ny mpanao gazety ange rehefa tsy ampahafantarinao ny zava-misy zay tsy tokony ho fantany de tsy hahafantatra fa tsy anjara ny mpanao gazety ihany no antsoina am'izany fanajanany zany tsy ambaratelo zany fa matoa tafavoaka eny anivon'ny tonga ny apototsofo mpanao gazety io dia ireo tompona andraikitra eny anivon'ny rafi-pitsarana sy ny eny amin'ny fahefana mpanao fanadihadiana sy mpanao famotorana rehetra mihitsy no tsy mahafehan'la tsy ambaratelo mba tsy tenenako hoe misy zavatra efa amboarina misy fomba fiasa efa hafa mihitsy apetraka ao anatin'le izy ka za mahita faniry hoe tsy mitombona lay fiantsona mpanao gazety hanamboatra aona moa zany tsy ilazan'le izy hoe tsy izay fotsiny zava-misy fa ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ny amin'ny sehatry ny fitsarana sy ny fanaovana famotorana mihitsy no tokony hojerena de araka ny teninao teo hoe inona zany ny sahasahaza andreny tompona andraikitra isatsokaja zay lasa mamoaka n'la izy reny fa reny mihitsy ny tokony anovana famotorana marina le teninao teo hoe ahoana mihitsy moa no ampivoaka n'le video toerana anaovana perquisition zany ange tsy misy afa-tsy ny tompona andraikitra mahazo ordre de mission anao an'le izy misy ordre de mission zavabe hoentiny zay izy vo afaka manao an'iny ny tompona andraikitra manana an'iny ary zay anarana voasoratra ao ihany no afaka manatanteraka an'le izy am'izay toerana anaovana an'le izy ka raha itentsika rehefa aveo hoe nisy naka video teo tsy afa-miala ireo olona reo fa ndray am'ireo olona reo ihany farafahakeliny
no naka an'lay vidéo raha hitendray aveo voaka le vidéo de tsy mbola tsy afa-miala ihany fa raha ataontsika hoe ilay fakana vidéo ary tafiditra ao anatin'ny fomba fiasan'ny mpanao famitorana oentina miasa any amin'ny fanaovana ny famitorana mihitsy zany rehefa aveo hoe vakina ny ambadika lay vidéo sy ny sisa rehefa aveo le olona nitazona azy mihitsy zany no tsy nahatazona tsy ambarantelo afen'le caméra midika an'izany a mbola manamafy zahay fa tsy tsy reo lefa panoy ny fanelezana lay vaovao fotsiny ihany no tompona antoko anatiny io fa ny fototra ny avian'lay ny voan'lay tsy ambarantelo ary amin'ny sehatra rehetrarehetra de efa zary lasa sala am'izay ndraindray ohatra ny tafahoatra loatra zay le teneniko hoe tsy fahampiana fahaizana mifehy an'le notion angambany ndraindray ohatra ny asa sasanatria afangaron'ny olona sasany ve fa niry ny atao hoe mangarahara sy ny fitazonana tsy ambarantelo samihafa tena samihafa tanteraka zany mangarahara any amin'ny fitantanana any amin'ny famoahana ny vaovao raha ohatra ka tadiavintsika amin'ny mangarahara amin'ny raha rasala am'izao rehefa mivoaka ny didi-pitsarana any no ahafantarantsika azy fa mandra-patonga an'izay de mbola tazonina amin'ilay hoe mila matianina tanteraka ny tompona andraikitra eo anivon'ny sehatra anankiray eo amin'ny fanaovana ny famitorana sy ny fanadiadiana amin'ity resaka apollo raiky am'roapolo ity zay moa le anarana ilazana azy azana zay lohateninylay oronatsara na ahoana ny mampametra-pantaniana antsika ihany ko depute Mamiraberlina de hoe raha sanatria moa zany ka ary raha nisy zany fa tsika moa tsy ho tratran'izany mihitsy raha atsika teto anivo mifandarantsika moa zany mba niezaky ny azakazaka nitady scoop tamina raharaha ohatrany reny rehefa mipoaka le raharaha misy fikasana izao zay mety hifofona tompona ndraiky mpanjakana ambony ka raha itsika moa zany nahita ny scoop ka namoaka anarana toy ireny za mino fa aingakaingana tsy sady miferykoriny de efa namoaka taratasy ary fanakatonana ny fahitalavitra sy ny onjam-peny fitondram-panjakana raha izany hoa raha hoe tsika teto mba niazakazaka mba nanao scoop zany tsika ary am'izay voatingana daholo ny ambaratonga rehetra tokony arahana ohatra nanaovana atsika hatramin'izay ihany justement ka izay le izy hoe ny eo anivony tompona andraikitra fanjakana na piasa ny aina manjery mpanjakana na piasa ny pejy ny fanjakana na piasa ndra olo-mpanjakana dia anjara ny rafi-pitsarana anjaran'izay tompona andraikitra nytandrifo ny feh izany indrindraindrindra re olona zay niezaka ny nandoto an'ireny olo reny melony fotoana ny hoe inona no lalàna am'fe am'izany resaka présomption d'innocence fikajina ny zoma olona zany zay mety ho tarika fanalam-baraka na mety fahampitena ratsainy an'le olona le voadona satria henatra eo anivon'ny fiarahamonina ho azy zay mety manana ferovatenana izy ary zany ny ilaina ampisolo vava mba hahafahana miaro an'ilay olona zay eo anatin'ny zony tanteraka zany satria ny fanjakana amin'ny alala ny fitsarana irery ihany sy ny fitandrona amin'ny filaminana no manana andraikitra anatin'izany raharaha izany marina mety tehiteny le onivon'ny mpanotanteraka hoe izao no vaovao ka tsara ho fantatry ny vaoaka fa misy limitiny misy fetra ny fahazony mizara izany vaovao zany ary ny lalàna no mame izany saingy izao moa lasa ambon'ny lalàna le tompona andraiky mpanjakana ka mahazo zay tiany ho tenenina mahazo manao zay tiany ho tenenina mahazo manao zay tiany atao tsy voafehan'ny lalàna intsony zao zava-misy eto Madagasikara hitantsika zao zany nefa de manitsakitsaky ny endriky ny lalàna akapobeana de lasa misy fitsarana faharoa eny anivon'ny Facebook raha zao kosa aloha de tsisy anaiky an'izao fa navandana rekary rehefa diso de diso rehefa amboako de ambony olo zany ny lasa misy eny anivon'le Facebook aza milefitra mihitsy aza manao ohatran'izao misy nareo amin'ny fitsarana lasa misy andraikitra olo-pirenena manery manao pression eo anivon'ny fitsarana sy ny fitandrona amin'ny filamina zay tokony hanao n'le asany araka ny tokony izy zany ane manahirana anatin'izao raharaha zao hoe satria ny olo-pirenena rehetra de tsy censé ahafantatra ny lalàna mifandraiky amin'ny trangan-javatra toy izany fa eo ny olona de gaga hoe ay zany tokoa kay no ilana an'ilay hoe rehefa misy olona voasambotra io na dahalo na inona de atapenana amin'ny taratasy ny masony
ny aton'izany de fikajona aloha na tratram-body omby azy de fikajoina fikajina aloha ny mahaolona an'ilay olona zany rehetrarehetra zany satria mitarika fahavoazana marobe zany ary ny lalàna no mikajy izany zay angely izy fa tamin'ity ndray mitoraka ity tena tsy misy an'izany mihitsiny fa natao zay fomba rehetra zay ahafantarany rehetra azy amin'izany olona zay lazana fa meloka zany nefa mbola tsy meloka de nidirana anatin'izay secret d'instruction samihafa zany raha mbola misy tiany député membre Bendrina zany alohan'ny hijerantsika amina aloha hevitra ara-toekarena mifandraika indrindra amin'ny zava-misy eto anivon'ny firenena satria rehefa naentsika amin'ny faran'ny herinandro iny tamin'ireo fisidiana marobe nataon'ireo tompona andraikitra teto anivon'ny namantsika moa zany reo solombavam-bahoaka nandeha niazo an'ireo toerana samihafa nanao ny adidy amanandraikitra mahasolombavam-bahoaka azy ny tafa tamin'ny vahoaka nisy ny nandeha tany Antsimbonosy misy mbola any amin'izao fotoana izao nisy ny nandeha tany Atsinanana nisy ny nandeha tany Andrefana misy ihany koa ny nandeha reo namantsika zay nanana andraikitra samihafa tany amin'ny faritry tasy tany de narentsika amin'izao fotoana izao fa dia mikaikaika ny vahoaka ary zay koa no taratasy zay voaraintsika ao député Mamira Bendrina ny taratasy zay voaraintsika ao dia milaza mitanisa zany ny tena hoe fantrana laliny ny vahoaka mihitsy amin'ny ankapobeny ny zava-misy zay iaina ny vahoaka malagasy la hoe pauvreté généralisée niezaka ihany tsika député Mamira Bendrina nanao an'izay fikajiana fandalinana samihafa izay ka nanangona an'ireo karazana antotanisa samihafa entana ilazana zany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria dia nambara moa zany de hoe miopapana ny fahatrana misy ny didy jadona misy ny fanitsahana lalàna misy ny zao nandritry nyreny taona 7 reny ka de voalasa fa de ndao anao révolution tsika fa tsy araky ny tokony izy nefa ny zava-misy tany amin'ny taona 7 de raha namalala député Mamira Bendrina fa tao anatin'ilay fiakatry ny arikarena fahobe 7 faingo 900 Madagasikara na ny taux de croissance zany fa raha ny aina antsika amin'izao fotoana izao taoriana ny 7 no iaina antsika amin'izao fotoana izao de latsaky ny 4 faingo 500 ny fiakatry ny arikarena fahobe eto Madagasikara ary ianareo moa solombavam-bahoaka député Mamira Bendrina dia mahalala tsara hoe mamina vina ny akatra any amin'ny 4 sa 500 ihany le fitondram-panjakana zany hoe ary mitotana ary ambany be ary ny amin'izao situation zao ny amin'ilay embolana farany dia anatratra 400 tsy fantatra aloha hoe magie inona lizy tsy fantatra aloha fomba inona lizy fa raha manao fomba kaditsotsotra fotsiny tsika satria ny klasy misy a Madagasikara amin'izao fotoana izao tao anatin'ilay PPTE tsika na les pays pauvres très endettés zay efa mbana hazo ihany député Mamira Bendrina lay sitraka sy tosika avy any anivon'ny conseil d'administration ny FMI sy ny banque mondiale hoe tokony efa tafiditra tao anatin'le pays membre ny régional ianareo PMR mba hanatratrarana amin'le point d'achèvement eo anivon'le initiative PPTE zany dia mba tsy nasosotra ny vita Madagasikara satria ny vary 3,000 amin'izao fotoana izao tsarotsika tsara ny kilo dia 1,000 na 200 tamin'ny taona 7 ny charbon zay viditsika 25,000 ariary ny gony amin'izao fotoana izao dia no viditsika 7,000 sy 8,000 ariary ny gony tamin'ny 7 ny menaka zay viditsika rayal sy 2,000 sy rayal ny litatra amin'izao fotoana izao ho an'ny kaste fa ny menaka madio dia vidina amin'izao fotoana izao eo amin'ny 1,700 ary ny menaka mandry dia 400 na 2,700 litra dia ny vidy menaka 3,000 na 500 na 700 korny isika tamin'izany taona 7 zany ny mofo dopaina zay viditsika 400 ary misy mofo dopaina zay vidina 500 amin'izao fotoana izao elaela moa tsika tsy naheno an'le association professionnelle le boulanger ny APB reo matetika mientsehatra foana rehefa miakatra vidina lafarina fa ny mofo dopaina tamin'izany fotoana an'izany tsarotsika tsara de misy 500 amin'zato misy ny 200 ny farina 1,000 ariary ny kilao tamin'izany fotoana andro zany raha efa misy 100 700 misy mivarotra 3,000 kilao amin'izao fotoana izao zany ny hoe tsika ilazana ny hoe
raha voalaza fa pauvreté généralisé misy teto Madagasikara miaraka amin'ny taux de croissance 7,8% ary nanomboka nahazo sitraka na ho tafiditra atao anatin'le point de décision tsika lalana élan azona maka le point d'achèvement ary efa nisy fotoana zany azo tsika teto Madagasikara ary nanomboka hiakatra azo an'le taux de croissance à 2 chiffres itsika natao hoe taux de croissance à 2 chiffres de manomboka any 10 isanjato ihany ary ny taux de pression fiscale afaka niainany zany ny euro ray dia tanoany amin'ny 2 tanoany ny arary ary ny dolara ray de tanoany amin'ny 900 tanoany zao zany zava-misy amin'ny akabeany député Mambrabe Andrina iarahantsika malala fa potika totongana ary tsy misy tsony création d'emploi tsy misy tsony zay tena hoe fahafahana misitrakasa izany na mbola tsy nisy aza ity Covid-19 ity de efa nitotona tamin'ny tany ny économie ny Madagasikara député Mambrabe Andrina. Mitoy mihitsy ny fiainam-pirenena mitoy ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro ninona zavatra mandeha any ambadika any ary izay le fanahitsika faniro hoe sanatrive hoe zahana anakonana ny zavatra tsy mandeha sy somary hoe andrirarirana ny fomba fijeriny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro ireny zavatra isan-karazany eritreretina ho sary mihetsika sy zavatra tsy tokony ho tabatabaina lefa lasa tabatabaina fotsiny ireny fa ilay tena fototry ny asa tokony mirona sy mifototra makany amin'ny fampandrosoana ny vahoaka ny fari-piaina ny vahoaka zay aloha de zava-dehibe tokony ho marina zay anjara asa fototry ny fanjakana ny manao zay hatsaratsara ny fari-piaina ny vahoaka hatrany ny apitso mihoatra amin'ny anio ahitsiko zay satria efa nyteneniko teto indray mandeha efa ny mariana teto indray mandeha ny amin'ny hoe diso de diso lay fomba fijery hoe tsy anjara ny fanjakana ny mijery zay asoany vahoaka fa asakasak' zay ny teny aniny fa raha ny fanjakana voalohany indrindra mihitsy ny mijery ny fiainana andavanandro ny vahoaka mba tsy tenenako hoe miainga avy any amin'ny aty vilany sy ny aty vilia ny vahoaka zay vao miainga makany amin'ny sehatra hafa ka raha iresaka tsika inona zava-misy amin'izao fotoana zao hoy ianao teo hoe fony 7.8 isanjato ny taux de croissance tamin'ny amin'ny taona 9 tsy nahazaka ny sasany fa nanomana révolution zay le lazainao teo raha amin'izao fotoana zao zava-misy amin'izao fotoana zao inona zany ny tokony homanina faniry tsy fantatro hoe anjaran'izy ny tokony hieritreritra amin'izany fa na ireo zay nanomana sy konikonina sy nyhevitra ny zavatra nitranga tamin'ny taona 9 ho révolution de tokony hiteny amin'izao fotoana zao hoe inona zany ny tokony handraisany vahoaka ny zava-misy iaina ny vahoaka amin'izao fotoana zao miresaka taremarika ihantsika fa nisy fanadiadiana natao tany amin'ny taona 7 tamin'ny fotoana nandraisan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao ny fitantanana ny raharam-pirenena mazava ho azy fa vao avy ny voaka fifidianana sika tamin'izany fotoana zany avy nanao ny fianianana mpitondra fanjakana vao miomana mihitsy mbola le mangatsitsika tsara zany mbola le ao an-tsaina daholy ny fampanantenana rehetrarehetra ny velirano rehetrarehetra zay natao ny hoentina mitondra ny firenena de nisy fanadiadiana natao tamin'izany fotoana zany ary mivokatra ny fanadiadiana tamin'izany de nahita hoe mihoatra ny 9 isanjato ny olona tena nanantena zavatra nanantena fiovana makany amin'ny tsara amin'izao fotoa tamin'ity fotoam-piasana ity ary tena nametraka ny fanantenany tamin'ity fitondram-panjakana ity tsy resaka valim-pifidianana io hafa ny valim-pifidianana iny efa tsy asitsika resaka iny fa fanadiadiana nanomboka kelikely volana vitsivitsy taoriana nandraisan'ny mpitondra fanjakana ny fahefana tamin'izany fotoana zany de nisy fanadiadiana nangonina teny anivon'ny fiarahamonina teny fa mazava ho azy nanantena ny akamaroan'ny vahoaka tamin'izany fotoana zany fa irona makany amin'ny tsaratsara kokoa ny fiainana zay ny fanantenana amin'ny maha-olombelo ny zava-misy amin'izao fotoana zao ireo mpanao fanadiadinana nanao ny fanadiadiana io tamin'izany fotoana zany ihany no manao azy rotaona sy tapany aty ariana natao koa tsy ampirotona sy tapany akora raha fa rotona taty aoriana ny zavatra mitranga efa miiba any ambanin'ny 10 isanjato moins 10%.
ny fomba ireo olona zay manana zany zay fomba fijery zay zany tam'izany fotoana zany ary zao a ny zavatra hitantsika am'izao fotoana zao rehefa nanontaniana zany ny olona hoe ahoana fomba fijerinareo zany manomboka am'izao taona raiky am' 20 zao no avin'ny firenena satria averintsika any vahoaka ny fahefana ary ny vahoaka vokatry ny zava-misy ny pratika mpiainana am'izao fotoana zao de tena mandray anjara mivantana ary azo lazaina mavitrika na de eo aza ny fahasahirana ny fiainana andavanandro amin'ny fiainam-pirenena de nanontaniana zareo ahoana raha ny fomba fijerinareo am'izay tonga am'lay hoe tombanezaka etya tena mpotoana makaisitsika manomboka am'izao taona raiky am' 20 zao ndray fomba fijery vahoaka azy de teo ny nahitana hoe 200 ny valiteny azo no milaza hoe mbola manantena zavatra tsaratsara kokoa mandrapatapitra ty fitaom-piasana ity 200 ny olona nanontaniana tam'izany fotoana zany 500 ny olona nanontaniana de nilaza hoe manantena tsaratsara kokoa eo zany hoe ilay 200 nilaza hoe ho tsara lavitra noho izao tsika 500 nilaza hoe ho tsaratsara kokoa noho izao no antenaitsika de ny 700 manaraka laza hoe tsy tafa ohatran'izao tsika fa ny zava-misy ainatsika am'izao raiky am' 20 zao sy 20 zao ihany a no mbola ho zava-misy mandrapatapitra ny fitondrany ina moa zany tao-piasana ity ny 300 nyreo olona zay nanontaniana de nilaza hoe tena ieratsy lavitra miohatra am' zava-misy iainana ny zavatra hitranga ary tsy ho lasa lavitra fa amin'ny taona ho avy io fotsiny ihany ary ny raiky amby 100 ambiny ny 100 ambiny de ny tena hoe tena ho zava-doza ny zava-misy iaina tsika ka raha ravitsika ireo faniry de zara raha misy 700 ny olona nanontaniana fotsiny sisa manantena zavatra am'ty fitondram-panjakana ity reo nefa zavatra tany amin'ny fiandohan'ny taona tany reo tany amin'ny efa-bolana lasa tany zany fanadiadiny zany natao zany hoe raha tany am'izany fotoana zany tsika no ny taremarika hitatsika tam'izany ny aingana am'izao atya tena mpotona efa-bolana 5 volana ty orina zao raha izao zany manao fanadiadina mbola vao maika ho zava-dozy kokoa zany hoe ny apahaefatr'ireo zara raha misy apahaefatr'ireo olona nanontaniana sisa no mbola manana fanantenana kely tsiry-panantenana kely o satria am'ireo apahaefandreo raha 200 fotsiny sisa tena hoe lay ataotsika hoe fanatika be tsy maintsy mandeha io tsy maintsy tratra ny tanjony sisa 6% va 2% fa ny 3 apahaefatry ny olona nametrahana fanontaniana faniry de samy efa tsy manantena ninninna am'izao fomba fiasa am'izao rafitra entina mitatana amin'ny firenena izao tsony ny dikan'izay efa tena miraviravin-tanana ny vahoaka ny dikan'izay efa tena kivy tanteraka ny vahoaka ary tsika mino fa ho anatin'ireo 3 apahaefatry nametrahana fanontaniana reo raha ataotsika salanisy reo tsy vitsy am'ireo ny olona tena nanantena ary tena ny antehatra mba tsy hitenenako hoe mifidy an'ity fitondram-panjakana ity tany amin'ny rotaona lasa ahoana mihitsy no ahafahan'ny firenena hanana viana ivoatra raha ohatra ka zany ny zava-misy ny vahoaka eo amin'ny ary efa tsy manana fanantenana itsony efa tena miraviravin-tanana tanteraka ary ny zavatra aseho anefa mbola tena mifanohitra am'izay ary ny profon'izay raha nampanantena iny tsika tam'izany fotoana zany averina foana ty resaka ty ary tsy sasatra tsika mamerina azy nampanantena iny tsika efa ampindram-bola firenenakafa amintsika miteny zao anomboka rapitso ny fivirinany amin'ny anteny miera-pirenena andefasan'ny fitondram-panjakana ny fahefanam-panatanteraka ny volavolan-dalàna hakataovana findramam-bola hafa ndray fanampiny izay vao maika fatatsika hoe takininna no fiatraika an'izany findramam-bola vaovao vao anomboka am'izao fotoan'izao zany nanitikitika teo le tenin'ny député Mambrabendrina am'le hoe raha raisina zany dia ny 700 sisa ny azo lazaina hoe eo ihany fa ny 3 700 zany raha ny fanazavana teo
de teny efa tsy manana ninina eritreretina ntsony am'zao de anao moa ny teny an'le hoe any vahoaka ny fahefana de inona nandraikitry ny vahoaka fa nisy olona tena nyteny anjato koa deputé membre Bendrina rehefa hambabo vahoaka tamin'ny taona 2024 rehefa hiditra tao anatin'izay fanonganam-panjakana zay de tsaroany le hoe any vahoaka ny fahefana ary ny vahoaka no manome ary izy no mandray izany amin'ny fotoana ilavana zany de aleotsika mba hitondra proof ihany hoe nyteneninao zany Andriamatoa Ihany Rajoelina rehefa ambabo ny fony vahoaka ianao ka nieritreritra fa haka fahefana tamin'ny taona 2024 de alefantsika vetivety ity oronan-peo voalohany ity zany deputé membre Bendrina dia fivoriana ny fanaovana Andriamatoa Ihany Rajoelina niaraka tamin'ny mpanao politika maromaro vitsivitsy ary nytenenany amin'izay hoe any vahoaka ny fahefana izay tam'izany anefa tantsaitsika de hoe izao ny fiainan'ny malagasy ny taux de croissance 7,8%, izao ny vitin-javatra, izao ny ana ary ny création d'emploi sy ireo zavatra maro be de mbola tsy ho resantsika moa zany fa ho resantsika manaraka hoe tafiakatra le Madagasikara fa nysotomba taty amin'ny 2024 angatantsika namana teknisianina andefa an'izay feo zay. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir et c'est le peuple qui reprend aussi le pouvoir. Donc maintenant, avec la population d'un tombe à Madagascar qui nous soutient au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est le moment ou jamais que le gouvernement en place fasse leur démission. Mais vous êtes prêt à aller jusqu'où pour obtenir ça? Vraiment, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Écoutez, c'est pas du tout un coup d'État que nous sommes en train de faire. C'est le pouvoir appartient à la population. C'est la population qui donne le pouvoir et qui reprend le pouvoir. Écoutez, c'est pas du tout un coup d'État. Roa samy hafa nalefantsika iny ny iray de fivoriana ny fanaovany Andriamatoa Ihany Rajoelina be ny tanàna tamin'izany fotoana zany nitarika an'ilay hoe révolution resantsika teo tany amin'ny lalandiso iny de miresaka fa hoe ny pouvoir appartient au peuple izy mamiary izy maka ary teny hoe jusqu'au bout zay moa nambarany teo ny iray teo amin'ny kianjany 3 mai milaza fa le pouvoir appartient au peuple mbola mitovy ihany le fehezanteny roa resahany teo dikan'izay rehefa Andriamatoa Ihany Rajoelina zany mahita ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao mahita hoe tam'izany hoe tsy mety le raharaha de azony natao no niteny an'le hoe any vahoaka amin'ny fahefana fa raha tonga eo amin'ny fahefana izy ka mandeha amin'ny lalandiso ny fiainan'ny firenena ary miaino anaty fahantrana miopapana manitsaka lalam-pandro hoe na araka le nambara teny anivon'ilay Fianambe nasionaly mpanohatra hoe tena betsaka ny lalàna voahitsaka tsy misy ny bonne gouvernance tsisy ny état de droit ny indépendance judiciaire ny séparation de pouvoir gestion socio-économique sy ny sisa resaka relation internationale zao ny zava-misy amin'izao fotoana zao de eo zany mahatonga antsika mametraka fanontaniana hoe hatramin'ny ahoana no ahafantarana fa tena amin'ny vahoaka marina le fahefana ninitsika nalefa zany mba hisina profo anankiray hoe noentina tamin'ny lalandiso sy ny potehana tamin'ny tsizy le fiainan'le vahoaka sy le fiainan'le Madagasikara ary reno manamarika zany amin'ny renoronantsara fa nisy renoronantsara alefantsika reny mba tsy hinana vao manadiny le vahoaka malagasy hoe le niaina mba araka ny tokony ho izy hoe izao le fiainan'le vahoaka kanefa izao no nitondrana azy député membre Bendrina zao zany zava-misy amin'izao fotoana zao ka eo moa le fanontaniana mipetraka hoe any vahoaka amin'ny fahefana toy ny valala voatango ny vahoaka malagasy lay antotanisany entinao teo ny am'le hoe mbola isy anatena ve de fa tsy manatena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao ny zava-misy ny ainatsika nanomboka tamin'ireny taona sivy sy roa arivo reny mandra-patonga an'izao fotoana zao raha ohatra ka ataotsika hoe endrika flèche le izy de tonga am'le teniny akizy hoe midina fotsiny mbola mana-pirofo izany rehetrarehetra zany zany na ny tare-marika na ny zava-misy iainana eny fotony fa diso ilay nilazany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hoe nisy fiomanana tany ambadika tany aloha tany hitondra fanjakana mety nisy fiomanana aka fahefana fa kana fahefana tsy maintsy fiomanana fa ny fiomanana tena hitondra firenena zao ny profo zao ny vokatra
ny résultat ihany ny zava-dehibe ny vokatra ihany ny zava-dehibe amin'ny asa atao rehetrarehetra tsy mifananana tetikasa ny zava-dehibe tsy ny tetikasa mandeha ny ananiny eny ny zava-dehibe fa ny vokatra hoe aiza ny vokatra n'le tetikasa sy ny asa natao am'ireo vahoaka ireo ka raisitsika hoe ao anatin'izay vanim-potoana zay na ndeha raisitsika fotsiny ara hoe nanomboka tamin'ny 2024 ihany raha nytaremarika mivokatra am'izao sy ny zava-misy iaina ny vahoaka eny fotony de afahantsika milaza fa mbola nyambombava tany aloloha tany no ny aina n'ity fitondram-panjakany ity ny vatanina tamin'ny taona 2024 nanomboka tamin'ny taona 2024 nidina tsikelikely vatanina tamin'ny taona 2024 tsy nisy fivoarana mihitsy zany hoe tsy nisy mihitsy zany ilay action sahaza ny zava-misy hoentina manondratra raha nylaza foana ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao fa tsy nandeha tamin'izay nalehany ny zavatra natao tamin'izany fotoana zany na ny tany amin'ny taona 2024 na ny tany amin'ny taona 2024 ny taremarika izay zava faniry ohatra mahita hoe na iny ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao tsy resahana ny resaka taremarika avoakan'ny mpanaramaso na eto anatiny na ny avy any velany fa misy dikany io amin'ny fijerena ny fiainan'ny firenena sy ny fiarahamonina eran'izao tontolo zao amin'ny ankapobeny na tsy hainy zareo no mijery an'io tsy hainy mamaky tableau de bord ny fomba fitenenana rehefa manatanteraka asa anankiray zay tokony vakina isa maraina ahafahana mijery hoe ahoana ny tokony anarenana an'izany zay midika fa tsy misy ilay ataontsika hoe réalisme politique izay tokony anana ny mpitondra firenena rehetra eo amin'ny fametrahana ny politika ny fanjakana hoentina manatsara ny fiainan'ny vahoaka tsy misy le izy mba tsy tenenako hoe ilay finiavana mihitsy ny tsy ao zany hoe sady tsy ao ny finiavana no tsy ampy ny fahaizana vokany zao rahantsika mahita izao miba daholo ny zava-misy rehetrarehetra tsy misy nininina miabo mihitsy na ny kely aza de mahatonga atsika tsy gakitsika rehefa mijery ny taremarika iresa-pirenena fa any amin'ny farany foana sika na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona hoy ateo hoe tsy misy lay réalisme politique ahafahana mijery ny hoe inona sahazan'le firenena ka na de hatramin'ilay fanaovana n'le velorano aza hatramin'ilay fampanantenana ny vahoaka nandritra ny fotoana fampelezan-kevitra dia tsy niankina tamin'izay atao hoe réalisme zay ilay izy fa lasa resaka nanidina fotsiny rehefa tena jerentsika nge tamin'izany fotoana zany ilay hoe isan'ny trano fonenana oaorina tamin'izany fotoana zany ny mpitondra fanjakana ihany ange ta teoriana no nisy nahateny iny mo kajiakandrina tsotra de mahatafavoakan'iny de hitany zareo le izy hoe tokony trano 7 isan'andro ange faniry no vita raha ohatra ka ilay fampanantenana sa firy alina sa firy etsy no vitaina mandritra nyity fotoam-piasana ity tokony ho trano 7 isan'andro tsy akijanona fa mandraky ty ny androany asiana resaka foana le trano vitsivitsy ery amin'ny lalana amorony lany ery vitsivitsy ho iasivy angeny ao raha be indrindra ny trano tafajoro ao nefa raha tsy diso 7 amin'ny toerana anankiray io no manina fa 7 ao raha be indrindra amintsika miteny zao de io foana no irairaina sy asiana resaka be sy ny sisa fa ai zany mihoatra amin'ilay fampanantenana zay hoy tsy mitombona makany amin'ny ilay tena izy sy tena zava-misy ilain'ny firenena sy ilain'ny vahoaka mihitsy de tsy fahampian' zay le réalisme politique izay ary tsy ny resaka logement ihany tsy ny resaka trano fonenana ihany fa ny zava-misy rehetrarehetra ihany zava-misy rehetrarehetra mihitsy avy eo rehefa nitranga ny krizy ara-pahasalamana rehefa nitranga ny valana retina ny ombona n'izao tontolo zao de nailika ny dolodolo ny tsy fetezany zavatra rehetrarehetra ary mana faniry fa rehefa hoava ny fanaovana tombanezaka ny amin'ity fotoam-piasana 124 ity de ailika any amin'ty Apollo 21 ty tsy fetezany zavatra rehefa avy eo hoe satria nisy sakay fofo ny ain'ny mpitondra fanjakana sasany covid ndray fa ity ndray
eny ataontsika hoe anampy an'le covid io de tsy nahafahana ny asa sy nanatanteraka ny tetikasa zay tokony ho tanterahana rehetrarehetra vao naheno koa tamin'ny faran'ny herinandro iny tsy zarery fa isika rehetra samy naheno angambany fefa mamofopofona any ko ny fialana bala ny amin'ny tsy fahavitan'ny tetikasa fanaovana fotodrafitrasany amin'ny faritra sasasasany any satria tao hoe misy mandrobanga ny base vian'ny orinasa de misy mangalatra ny fitaovam-piasana eny anivon'ny orinasa sy ny sisa misy manimba ny engin anaovana ny lalana anisan'izany ny lalam-pirenena fa 720 de gagabe ana eno an'le izy hoe zany no atao fialana hoe izy fetraikany any amin'ny tsy fahavitana sy tsy fanatanterahana araka ny tokony ho izy ny tetikasa zay atao zany zavatra zany efa zao sahady zany de efa arangaranga ahoana mihitsy no ahafahantsika manaiky an'zany misy fifanekena misy cahier des charges ao misy boky nandraikitra ao izay milaza tsy misy fialana azo atao raha ny tokony ho izy rehefa tanteraka ny andaniny sy ny akilany ny fifampiresahana rehetra sy ny close rehetrarehetra ao anatin'ny fifanarahana fa tsy misy miresaka mihitsy hoe rehefa misy mangalatra ny fitaovana anatin'ny orinasana rehefa tsy maro ny base viany ny orinasa anankiray fa tafiditra ny dahalo na sahala am'zany de ho antony anankiray ahafahana manaiky ny tsy fahavitan'ny tetikasa zany tsy ohatr' zany manatanteraka asa na ny asan'ny olo-tsotra aza tsy azo ekena zany maika fa tetikasa goavana eto anivon'ny firenena ka de hoy aho hoe sanatrive efa fanomanana ny fanaliana ndraikitra amin'ny karazan-javatra efa tsy amin'ny olona tsony fa amina trangan-javatra sy amina seho isan-karazany izao zavatra mitranga atoatoaka mefa miomantsika zany atoato hoe ireo ndray no antony lazaina rehefa aveo hoe tsy atratrarana araka ny tokony ho izy sy tsy ahavitana mihitsy ny tetikasa rehetrarehetra zay atao ny zavatra nambarantsika tamin'ny zoma teo député Mambrabendrina de niresakitsika ty resaka hoe fitroahany vahoaka ty tahaka ny tranga zay nisy tany Tunisie zany tamin'le révolution 2011 ny Ben Ali efa niresantsika ilay antony na tonga zany tamin'ny Mohamed Bouazizi hoe mpivarotra légumes mpivarotra voankazo de nalain'ny mpitandron'ny filaminana ny entany Bouazizi tena miterina zay ny varotany fa zay tsy nanana permis tsy nanana fafana mivarotra zany ara-dalàna i Mohamed Bouazizi moa zany de manam-pahaizana Tunisiany saingy tsy nahita asa noho ny fiakarana vidim-piainana tao Tunisie sy ny fahaverezana asa de voatery mivarotra légumes izy mivarotra voankazo de tratran'zay hoe fanaparapahefana mpitandro filaminana zay de tratrana déception Mohamed Bouazizi de nanolona amin'ny préfecture izy préfecture tany Tunisie de nandoro tena i Mohamed Bouazizi dia ny 570 ny vatana de may avokoa ka nanavotana ary izy de tsy avitra fa maty roa andro taorinan'zay hetsika nataony Mohamed Bouazizi zay ny hetsika mivoaka Tunisiana nanodidina 5,000 tany hoany ary dia nitaky ny hoe tsy zaka tsony vidim-piainana betsaka ny jadona ny fanitsahana lalàna ny fangorokarena ataony Ben Ali sy ireo clan miaraka aminy de nitaky ny fametrahany Ben Ali ary niraisina ho martyr mahery fo ny firenena i Mohamed Bouazizi de taorinan'zay nanao fanambarana i Mohamed Bouazizi Ben Ali de hoe reny rehetrarehetra reny de acte-na terroriste fa hanao création d'emploi ny 300 000 any hoany ho an'ny vahoaka Tunisiana fa roa andro taorinan'zay fanambaran'zay dia mafy ny tosika sy ny fihetseham-bahoaka nanerana faritra rehetra tany Tunisie dia nitsoka i Ben Ali i Ben Ali dia tena tao anatin'ny 420 taona no nanjaka tao Tunisie ary teo amin'ny daholo ny fahefana ary teo an'ny daholo ny institution rehetrarehetra zay nahafahany baiko ny raha-panjakana tany Tunisie ary mba fatatsika ve fa ny voiture na ny fiarako de lafo vidy indrindra maneran-tany zay namoahana prototype dia sur commande ny Ben Ali sy ny nanodidina azy tao amin'ny fanjakana tany États-Unis de niavaka mihitsiny tany Tunisie tamin'izany fotoana zany hoe ity ny équipan'le Latrabelsi lay vadin'ny Ben Ali de ity ny clan ny Ben Ali 500 000 euros raha atao zany kady zany de 11 milliards de FMG ny vidin'ny fiara iray ho an'ny nanodidina any Ben Ali tena lafo vidy maneran-tany zany liba tao anatin'izay fanana mivoaka Tunisiana zay ary no zarainy Ben Ali
isaky ny sehatra rehetra zay misy azy ny ekipany mba hahafahany mife ndraraha rehetra tany Tunisie. Fa rehefa netsika le vahoaka de 450 no lista navoakan'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fitsarana Tunisiana nenjehana ary nanovana sezisiavana ny bien sy ny avoaran'ireo tompon'andraikitra reo nanodidina any Ben Ali zany. De tam'izany nafantarantsika zany ny am'le hoe ny ekipa taty amin'ny Ben Ali ohatra Real Madrid dia io ny eritreretina fa ho dauphin fa ny giazany io daholo ny hainao manjery rehetrarehetra tany Tunisie ary atramin'ny banky. I Mabrouk dia zay tanakavana amin'ny Ben Ali dia ny resaka télécom sy ny resaka fitsinjarana amin'ny PPN dia ny giazany. I Shiboub Slim zay tena akaiky azy ihany koa dia ny resaka immobilier, resaka ary izy moa lehibe an'ilay club angeza be any Tunis renivohitra sy resaka secteur rehetrarehetra zay commission amina marché anazy avokoa. I Trabelsi ndray zany hoe neveu an Trabelsi zay vadin'ny Ben Ali dia nomeny ny fahefana rehetrarehetra ary io ny nevenina fa hoe gangster tany satria dia nanao extorsion de fonds sy resaka banditisme ity Imed Trabelsi ity. Ary ny anadahany lehilahy zany hoe ny zodahany Ben Ali dia nitazona ny resaka industrie sy ny immobilier sy ny resaka hôtellerie tany Tunisie. Tesitra ny vahoaka Tunisiana. Tafatsoka daholo reo am'izao fotoana zao. Tafatsoka ary enjehan'ny Interpol ary tsy zisiavana ny avoarana. 420 taona nanomboka tamin'ny 87 Ben Ali teo amin'ny fanjakana. Raha miverina indray tsika mandeha ohatra tany RCA tany amin'ny Centrafrika. Tsarotsika tsara fa naka fahefany Jean Bedel Bokassa. Ary rehefa tonga teo amin'izany fahefany zany dia nampiasa an'ireo olona maro be. Nitatana an'ireo fahefam-panjakana rehetra ary nahazon'izany majorité zany. Ary nanova ny lalam-pandrenana ilay natonga le hoe novay ny lalam-pandrenana dia nataony ho empereur Jean Bedel Bokassa. De rehefa empereur izy tsy ny lalam-pandrenana tsony ny feh azy fa ny lalàna nataony Jean Bedel Bokassa no fehezana ny RCA na ny République en Centrafrique. De nanao zay tiany natao izy. Fa zao rehefa nandeha le opération Barakuda de sahirana izy dia voatery nitsoka. Fa 7 taona taorinan'ilay nionganany dia miverina ihany izy tao Centrafrika dia nanao fausse identité tratra izy teo amin'ny tarmac tamin'izany fotoana andrany. Natao ny fitsarana na tonga ny fitsarana hoe tena perte ty Bokassa ty. Zany zavatra niseho tany. Nisy fahefana maro be. Ohatran'izany ihany koa ny zavatra nisy tany RDC. Zaïre tamin'ny fotoanandro ny amin'le roi Léopard Maréchal sy roi de Zaïre. Zany hoe zay nanana fahefana rehetrarehetra dia tsy afaka nampiasa ny fahefana itsony fa sahirana teo anatrehan'le hoe misy vahoaka mitazana, misy tompon'andraikitra samihafa manara-maso any rehetrarehetra izany. Ka mandalo ihany zay endriky ny fahefana zany ary zany no tokony hakan'ny rehetrarehetra lesona ho an'izay mieritreritra hoe misy fahefana eo an-tanana. Satria zao tsy mora no mamaly zay etaetany vahoaka zay. Dia dikan'izay amin'le lalan'ilay fahefana, amin'le lalan'ilay andraikitra no meny vahoaka zay tokony isiny zay redevabilité resahantsika teo zay. Satria na izany zany seho mafy eo anatrehan'izay fahefana zay ka hanapatra fahefana fa rehefa miborika an'izay fahefana zay dia sotomy vahoaka moramora zany. Zany no tokony hitandremana ary zany ny zavatra nyainany sy mahazo malagasy amin'izao fotoana zao hoe lay ndresahana matetika amin'ny farapara-pahefana, fantsahana lalàna, fisiny fifangaroana pahefana sy ny sisa iaina amin'ny malagasy zany ary mampahantra malagasy zany ka tokony hitandremana zay rehetrarehetra mitondra fanjakana indrindra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao député Mame Rapendrina. Zay mihitsy faniry. Tsika moa teren'ny fotoana efa 2 minitra sady angamba sisa raha tsy diso ny fijeriko azy ny fotoana eo ampelantanantsika zay amezana kely ny zavatra ny fampiresahana androany. Taremarika ihany no amaranako azy raha ny zava-misy hitatsika sy ny fampiresahantsika teo ilay fanadiadiana ny resahako teo dia nahafahana namoaka, nahafahana zara hoe takininona zany ara-taremarika ny fipoitra ny zavatra hitatsika sy iainantsika amin'izao fotoana izao eto Madagasikara sy ny filana
zay le teneniko hoe ilay filana tena izy eo anivon'ny fiarahamonina de hitantsika za farafahakeliny 700 isanjato ny olana misy eto Madagasikara de mifototra amin'ny olana ara-tsosialy de avy eo amin'ny manaraka ao 570 isanjato de mifototra amin'ny olana ara-panabeazana lay nresantsika asa oviny iny alaka misy angamby iny tsy dirako lalina tsony fa efa feno moa zany ty resaka resantsika ty ny 770 isanjato de olany tsy fandripahalemana ary ny ambin'izay izay nasorona kely tany amin'le sehatra sosialy any de ny olana ara-pahasalamana reo zany raha ohatra ka ifampizarana vetivety ny fomba fijery avaty ivelany ny hoe takininina sy takininina ny zavatra miandry mbola miandry sy ka mbola anantenan'ny sasany anty fitondram-panjakana zay mijoro am'izao fotoana izao ity fa ny fehany de zao any vahoaka ny fahefana izy ny manome izy ny mampindrana ary izy ko ny maka ny fahefana am'ireo zay nampindramina azy amin'ny fotoana zay hitany fa mampety azy faniry razafy manatany tapitra ny fotoana atsika androanina mbola te hivalapatra raha fa azo tsy toizatsika indray io rapitso raha afaka pitso amin'ny herinandro ity manome fotoana mampanantena ny mpanaraka ny fandarantsika isika fa anohy ny fanadiadiana sy ny fifampiresahana sy ny fizaram-baovao ary milaza ihany koa fa miandry zay tokony ho zaraina avy any aminareo nge zahay ohatry ny efa fanaontsika mahazatra hatramin'izay raha misy ny vaovao tokony hifampizarana eto de alefaso aminay fantatrareo ny fomba fahazonanay de manantena fa iona tsy hoelitsika misaotra tompoko eny ary de izay koa no mamarina ny fandarantsika tamin'ity latsinainy faharoa ny volana aogostra 2024 ity akasana ny teknisiana ny vahiny zay niaraka tamintsika teo ny mpanolotsaina ny tanàna ny namantsika Rina Arabe Mananjara zay nanokatra ny fandarantsika inko teo anko ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrikana Tsimondrano Ratsimbazaha Fiala ary ny mbola tafaradalana tamintsika dia ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrikana Ambohidratrimo dia Arabendrina Mamy isorantsika tamin'izay fanadihadiana sy fifampizaram-baovao sy fampahafantarana ny zava-misy eto anivo ny firenena izay mino isika fa maro ihany koa ny fitrandrahana sy fizaram-baovao avy any amintsika araka ny nambarany solombavamboaka Mamy Rabendrina teo mba ahafahana mifampizara ny zava-misy eny anivo ny fiarahamonina mba ahafahantsika ihany koa mamantatra ny amin'izay mety ho ale sy ho avy nyty Madagasikara ty rapitso sy rafaka ampitso tokolasy tompoko vavy manome fotoana ho an'ny rapitso toy izao indray misaotra tompoko veloma tompoko